Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'izao andro vaovao izao alarobia 4 aogositra 2024 manantitra ny arabo ambampirarotso antsika mianakavy ny araba dia midika ho fifamatorana eo aminay miteny sy eo aminareo piaino sy pijery an'izany miara-manonja MBS radio Mada izany isorana ilainary no ny nanomezany antsika an'izany andro vaovao izany fitahiny daholo no mahatonga an'izany ka tsy maintsy isorana izy amin'ity fotoana ity toy ny alarobia toy ny mazara dia misy ny mpisehatra eto nisan'izany ohatra izay efa eto amin'ny plateau andriamatoa Motarson alleluia zay efa mpisehatra eto izy maromaro ny loha hevitra zay ho fakafakaina eo akoatran'izay ho avy eo ny namana fanira zafy manantany efa ny andalana any izy ho avy eo ihany koa ny député fetra izay solombavam-bahoaka voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy sady lehibe ny groupe parlementaire DIM eo anivon'ny parlementa eto amintsika izany dia mbola ho avy eo ihany koa zany izany mpisehatra izany ny faniriana dia ny hoe mba raha fahatsika manaraka hatramin'ny farany fandarana ka tsy sanatria hoe ho fotoana ho very fotsiny fa mba fahatsika zany hoe mivoy ka mahazo izay tokony ho azo any mahafantatra izay tokony ho fantatra mampihitatra ihany koa ny fahafahana misaintsaina sy mandalina ny raharaham-pirenena satria izay ny tena tanjona amin'itony fandarana itony izay no ela tompolasy tompovavy fa ny hoe fiarabana manokana moa misy any izy ireny isan'andro zany na ho antsika eto an-toerana na ho an'ny any ivelany dia tsy adorona amin'izany ohatra ry Bruno izany Bruno zany dia mpamily fiara izay mpitatitr'olona ao amin'ny zotra 192 ao 192 zany any lafo zany dia any lasora zay vao mijanona dia na eo aza ny asa dia manaraka ny miara-manonja na ny any tokantrano na eny ampandehanana eny tsy maintsy mifantoka ihany koa aloha amin'ny familiana fa zao dia variana mihaino radio dia idona riana anariva eo any fifatoana fa ny fiainam-pirenena dia arahana ihany koa dia arabaina zany raha Bruno na irabri izay mpamily ao amin'ny 192 ao arabaina ihany koa ianareo any Cassan izay any Frantsa indray zany izay manaraka akaiky ny miara-manonja ianareo La Réunion ao ny ao Saint-Denis ny ao Saint-André dia arabaina ianareo ao Nosy Maurice be dia be malagasy ao dia arabaina ihany koa eo ihany koa zany ianareo any États-Unis izay tena betsaka mihitsy manaraka an'ity miara-manonja MBS radio Mada ity voateniteny foana hoe New York Washington be dia be malagasy ao misy mpiara-miasa tato amin'ny MBS any New York any misy mpiara-mianatra misy mpiray-fiangonana misy mpiara-monina misy fianakaviana any New York any dia arabaina ianareo ireny izany ary misy mbola hoe aty zany mazava fa any mbola alina be dia manaraka an'ilay fandarana miara-manonja MBS radio Mada misy ny any Canada ny misy ny any Chine ny any Azia rehetrarehetra iny dia arabaina daholo isika mianakavy izany dikan'izany dia ny hoe tsy hoe ndeha andany andro fa noho ny fitiavana n'ilay firenena noho ny fitiavana ny Madagasikara no anarahantsika ny fandarana miara-manonja MBS radio Mada mba tsy hoe andray ambolony manoloana ny zava-misy inary tompolasy tompovavy izay no ela fa raha ny hoe ny etsika anomboana ny fandarana dia misy ireo atrangan-javatra vitsivitsy zay ho mariana dia aveo tsika miditra amin'ny votoatin'ny fandalinana miaraka amin'ny andriamatoa Motarson alleluia zany rehefa aveo resaka votovorona aloha raha vao resaka hoe votovorona dia hoe mpianatra zay resaka tena mafampany zay raha vao hoe votovorona zao nefa ny tsara ho fantatsika zany votovorona zany tsy hoe mpianatra fotsiny ny ao tsy hoe mpianatra ny hoe ny amin'ny teknika fotsiny ny any votovorona fa votovorona zany tanàna dia ny zava-misy dia zao raha ny délestage aloha zany zay nampitabataba ny mpianatra tao votovorona tao nandritra ny reny fotoana efa narahantsika reny dia efa tsy dia nahenona fitabatabana tsony satria naninona natao mihitsy zany zay fomba hoe andaminana ny jirony mpianatra tao votovorona tao zany tao amin'ny polyteknika tao
dia nangingina zany iny aloha lamindamina zany ny tao aloha tamin'iny resaka iny fa zao ny an'ny mpianatra no atao hoe regle fa le délestage zany a lasa amponiny vodivorona indray no mizaka an'le izy ary ankehitriny de efa tonga hatrany amin'ny adiny 4 ny fatapahan-jiro zany avodivorona ary misy fotoana hoe amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 4 maraina no tapaka ny jiro any amin'iny fahatro vodivorona iny misy an'izany ponina vany no miteny an'izany aty tonga aty amin'ny MBS ty hoe tena mba resao ao ary rehefa tsy izay indray le izy a dia miovaova le fotoana zany a fatapahan'ilay jiro de rehefa nandeha de gaga ny olo hoe ahoana no adiny 4 ary amin'ny alina le izy zany a de maninona rehefa tsy misy jiro amin'ny alina de inona mivokany manjaka ny herin'ny maizina rehefa amin'ny maizina mivoaka amin'ny mpamosavy hoy isika fa ny olon-dratsy amiko de amin'io a no manao ny asa ratsiny de vokatray misy ny fanafihana trano voaingana zany zao vao tamin'ny herinandro teo tao vodivorona taony hoe nisy mpivarotra briky zay hoe mba nalafo briky izy zany a dia fantatry ny olon-dratsy a de mitafihana de nisy fetifirana so ihany tsisy hoe aina nafoy a de akoatray mbola nisy trano anankitelo ihany ko voaroba ihany ko miaraka tamin'izany rehetrarehetra zany kanefa raha ny filazany ny mponina avy eny vodivorona de hoe tsy mbola ny ainan'izany ny teny amin'ny faritra iny hatramin'izay ny grefo mpianatra ny tena fantatra hoe raha hoe vodivorona de zay aloha afa raha hoe ny fiainan'ny mponina ny tanàna tsy mbola nandrenesana mihitsy hoe zavatra hoe fanafihana mahery vaika taka zany fa zao amintsika miteny zao zany a dia misy fanafihana noho ny inona noho ny tafiditra ao ny resaka hoe fahatapahan-jiro lavareny isak'izay mihetsika taloha zany raha hoe tapaka ny jiro de eo amin'ny adiny ray sasany eo zao zany le izy efa lasa adiny 4 de amin'ny alina mihitsy le izy no tapaka nefa amin'ny alina no mila jiro hoe azavaina ny tanànako ny ratsy eny ao anatin'ny maizina manjaka fa rehefa mazava dia kely ny herin'ny ratsy zany fantatsika zay iny aloha zany de efa fanamariana iny zany hoe ny délestage zany dia misy miteraka insécurité mazava be zay ary io zany efa manerana amin'ny Madagasikara fa tsy hoe eto Antananarivo rery mbola tsy voavaha foana io olana io amin'izao zany de hoe nisy zany mba hoe fitenenana nataona olona tany amin'ny Jirama tany fa ahoana ty délestage ty sisa de inona ny valiteny hoe nareo zany ny fitsitsiana le izy de zay ka le fitsitsiana fa le ateraka le délestage fanafihana de ahoana zany fanafihan'ny olon-dratsy de tsy milamina ilay raharaha iza no tompona andraikitra am'zany dia izay nampanome fampanantenana raha am'izao fotoana zao de misy foana ny fampanantenana anao autoroute-ndray hony zao hoe zay moa mbola horesahana miaraka amin'ny Rematombo Arson rehefa aveo fa io zany io resaka insécurité io sy ny resaka délestage mifamatotra io na inona tenentsika ny délestage dia miteraka insécurité zay aloha zany ny momba an'iny dia tsara ihany ny resahana momba an'izay toejavatra fa izy ty tsy vitan'ny resabe ny manaraka amin'izay ary hidirantsika amin'ny hadevitra aloha zany dia Andriamatoa Motarson alleluia amin'ny heritaona ohatr'izao raha tetiandro no jerena efa tokony mametra mpialana ny filoha zany raha ohatra hoe miatrika an'le fifidianana hoe 324 io ihany moa zany zao no kotabaisina eto sy roa fa zao isika tsy tompony ny ampitso fa dia miaina aloha isika zao miatrika ny fiainam-pirenena ny zavatra misy ankehitriny de miseho etsy miezaka miseho etsy eto sy roa ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohana azy ampiasaina daholo na ny resaka loko na ny loko couleur zany na ny fahafahana miseho rehetrarehetra de miseho ery dia mandoka tena hoe zay na vitan'zao sy ny sisa inona mety dikan'zany rehetrarehetra zany raha ny fahitan'Andriamatoa Motarson alleluia azy mety midika fahalemena ve zany sa mety midika ihany ko hoe fisehoana fa misy tsy mahita ny zavatra ataonay sa ahoana
etsy nefa ny fiainam-bahoaka tena kriziny gasy. Dia ny anomboana amin'ny fitenenana angamba dia ny fiarabana ireo olona rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao eto amin'ny radio eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Miaraba ireo mpanao tsy lazaina any ambadika any rehetra any mikirakira ny fitaovana samihafa amin'ny fampitanana izao miaraba. Efa nataon'irina moa ny fiarabana ireo olona rehetra any ampitan-dranomasina ny tetia eto amin'ny firenena malagasy koa any amin'ny faritra isan-karazany any ny any ambanja manokana raha mifahafantarako azy ny radio Ankoay any ambanja to mireo lahehany ty fandarana miara-manonjy ty koa misy MBS moa any de miarabandry zareo miaraban'ireo mpiara-miasa rehetra tany ambanja sy ny sisa iverina am'izay ary le hoe amin'ny heritaona ohatr' zao raha hoe jerena tokony raha ny tetiandro zany hoe raha mirotsaka zay aloha voalohany raha mirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena ny filoha rajoelina mpitondra ankehitriny dia tsy maintsy mametra-pialana izy melohan'le fotoana nanaovana amin'ny fifidianana. Lalam-pandrenana lalàna mihitsy no tena zay. Marina aloha fa hoe tsy de manaraka loatra n'le lalàna le fitondrana tamin'ity andro tamin'ny fotoana tantanan'ny firenena ity fa izay tsy anaiky an'izany na reo ACC reo raha sy ny etsetra tsy maintsy manao an'izay izy fa inona ny zavatra mitranga heritaona ty aloha izy de efa mihetsiketsika mampahafantatra ny tenany sy ny hoe ny zavatra nataony na ny lazainy kasainy atao marimarina koa fa ny nataony angamba kely loatra raha ohatra ka fotoana laniny teo rina fa ny zavatra hitako ny tsapako zany de zao hoe tena ny tahotra ny be deaibe ato anatin'le fitondram-panjakana satria nahoana izy tahotra tsy olany de zay ny mahatonga azy mangalatra depart zay foana nge ny olona rehefa hoe anao korsa de miezaka mangalatra depart izy mba ho tonga aloha fa tsy miaraka amin'ny olona rehetra de ohatra ny fombafomba ohatr'izay ty zavatra mitrangy ty inona ny zavatra nataony milaza izy any tany nanina tany hoe anao autoroute Tomasina sy ny etsetra mampalahelo tsikeran'izay fotsiny rina tena ohatra mba tsy mety raha firenena malagasy lalana antsohy ambanja mampiteny mona ny olona tsy hoe iny anka fa ny autoroute eto hiazaka zanao neo eo misy lalam-by tsy ampiasainao eo misy lalana efa namen'ny banque mondiale famatsiny ianao hoe anaovana réhabilitation n'io lalana io de afaka tokony mandeha zany hoe tsy de tena maika araky ny feritreretana azy le autoroute ary zao nge zany autoroute zany nge aloha amin'ny heritaona ohatr'izao zany mbola tsy hanomboka raha ohatra ka hoe eritreretinao atao raha efa antanana ny vola sy ny refy rehetrarehetra tao ny ady hevitra amin'ny tompon'ny tany tsy maintsy voahitsaka sy ny etsetra ny fanorenana tsy vita heritaona ny fanomanana an'izany misy pitsopitso ny be deaibe fa ty mba resaka tiana ateza de alefa le izy hoe anao autoroute ny filoha rajoelina Tomasina Antananarivo de ireto mpanao fomba fiteny azy moa reto hoe plaza tsanga tsy amanorana mpiara-miasa am'le finansien'ny ministera tsirairay le hoe mandefa amin'ny réseaux sociaux mankalaza zavatra le hoe eritreretina vo atao manaparitaka an'izany be deaibe fa ireo tsy miteny an'izany hoe zavatra tsy andenge zany na amin'ny heritaona ohatr'izao ary fa ny préparation zany zavatra mbola tsy hita velively zany fa de tenenina fotsiny aloha ka zao itsika vahoaka malagasy aza rebirebeny zany ary lafo ny voalohany rehefa misy vaovao mitranga de jere voaloha hoe iza manaparitaka an'le vaovao zany moa fa ampianarana azo tany amin'ny fiaonam-be zany iza le manaparitaka an'le vaovao fa raha vo le olona efa fantatra ao fa mpandainga tonga de akimbony ary rehefa misy olona miresaka de teneny hoe mpandainga ny namoakan'io tonga de mahitsy ohatr'izay le izy fa za miteny aminareo na amin'ny heritaona ohatr'izao ary zany tsy hanomboka
raha mahay fitondrana lalam-be-Antananarivo Tomasina Antananarivo a io a no ezahana tena ampiasaina malaky anamaivana ny sary zao entiny ity RN2 ty zay ka aza de miniminy foana am'le zavatra ambara amitsika rehetra miteny ko rina teo am'le resaka le hoe inona koa ny teneninao teo hoe le loko tany ampiasaina daholo ny loko le resaka katolika hoe aloha tonga de itsy am'izay le hoe orange hoe kita kitapo hoe mampalahelo ankeny zavatra lasa miteraka resa be le izy normal le izy raha tsy hoe mananina fa ny finoana moa finoana kristianina miezaka mandeha araky ny marina foana ary ny fiangonana katolika manana ny lokony de mavo sy ny fotsy zay ny loko ka rehefa zany lokony mihitsy zay ary rehefa manao zavatra izy a de zay foana no apotrany fa de zao nitranga tam'le zavatra tatia Tsirabe le JMJ Tsirabe zany de loko akoatran'izay no ataonao nefa ao anatin'ny fietsiketsehana ataon'ny eglizy katolika tsy ny eglizy katolika ny nanao an'lizy a tsy mitantana ny eglizy katolika ny nanao an'lizy a fanomesana vaty amin'ny eny ka zao tsy mirindra am'le zava-misy zay fotsiny ange tsy hoe fotsiny tsy mirindra am'le zava-misy a zavatra ho ampiasaina ho anatin'le feonam-be a afa ny loko avoakanao de ny loko ohatrany hoe mety manindraindranao na ohatran'izay zay tsy de ary ny fisainana kristianina mihitsy tsy mandeha arak'izay tsy manindraindra teny zany ny fiainana kristianina zay fa manetry teny de ity nefa fanindraindra tena mitsofoka ao anatin'le sehatra zao nge riny ny zavatra mitranga nge de zao hoe melohan'ny faharavana firehareana ohatr'izay engane ka eritreritra n'zany le olona mpanao an'izany fa melohan'ny faharavana ny firehareana sy ny fanandratanteny io efa akaiky ny faharavana sady soratra masina no miteny an'izany fa tsy hoe tsika sirina no maniry aizano aizana an'izany hoe anina fa de zay le zavatra mitranga fa mampalahelo ary de verina fa tsy amerina ny renitsony izy satria mbola mety misy zavatra mitranga ndray manaraka de ny lokony anina indray hovaina fa anehoana le anina de tsisy tonga teto zao i Papa François de lokon'ny Vatican no nentiny zay no ny loko zany hoe fotsifotsy sy mavomavo ty tonga de orange tapoka no natsofoka avany de nanahirana be fa ny fanamarian'ny olona koa tamin'iny zany ny olona moa zany maneho hevitry de hoe fangatsy mba misy mpanolo-tsaina mihitsy ao ambonimbony ao hoe mba hoe manoro hoe resaka fivavahana saripady io manahirana io raha ohatra zany tsika na ohatran'izao na hoe mba hoe manontany aloha na ohatran'izany zany ny asan'ny mpanolo-tsaina zao man zao de hoe menasehatra ny vehivavy ohatra zany eo anivony hoe fitondrana sy ny siasisia miralenty sy ohatran'izany de aiza ny toeran'ny hoe mpanolo-tsaina ao anatin'le izy tsy resaka an'izany ihany fa amina resaka sehatra isan-karazany aty amin'ny resaka toe-karena aty amin'ny resaka iny aiza ny toeran'ny mpanolo-tsaina sa le hoe mety io président tena mety io de lasa mijabaka nefa rany ka izao ngeryrina le resaka mpanolo-tsaina ngedy zao mpanolo-tsaina many tsy misy collège na conseiller zany hoe conseiller maromaro azonao de mba misy zany mpanolo-tsaina mpikirakiranyio raharaha ohatra hoe mahakasika ny finoana de ohatra hoe mahakasika ny miaramila mahakasika ny toe-karena momban'ny de izy no mahafantatra kokoa ny atsiprin-javatra kasika an'io ohatrany hoe resaka finoana io ohatra de rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny resaka finoana de izy tsy hoe izy rery moa zany fa izy no tena anisan'ny mitondra singa maromaro tokony ho fantatra mahakasika an'io zavatra io dia ampahafantariny amin'izay ka ianao miteny hoe fangany conseiller nga ireo mpanolo-tsaina mialatsiny riny zavatra mitranga ngedy zao any hevitrao mihitsy mba tiako fantatra am'izay de mitoy ihany zay le izy misy tokony isy hoe mpanolo-tsaina ampiandraketina
ny fampahalalana vaovao mahakasika an'ireny a de izy mamean'ireny de ifampizarana eo ihany de ohatr'izay l izy fa ny zavatra mitranga mitenikeo ianao hoe fa ny vehivavy moa zany hoe menasehatra sotran'izany zavatra mitranga tsaroko tamin'ny heriny a dia ny mpitantana ny kabinetra sivilny filoham-pirenena nanao fanambarana hoe tsy misy crise politique eto Madagasikara noho izany a tsy de ilaina loatra ity concertation nationale ity de mba gaga ihany a am'le izy raha marina aloha zany tsy tokony ho andraikitry le dirikaby a no miteny an'izany fa efa tena politika zany a tokony hoe tsy fantatro ny prime ministre ngamba no metimety kokoa tenen'le izy tsy ny filoham-pirenena koa aloha lasa manany tsy mety fa de zao tohatra ny tsy fantatry le raha matoa le hoe inona le hoe politika mbo hoe lalana hitadiavana tombontsoan'ny maro anisa mapetipety ny fiainan'ny malagasy maro anisa zay nge le politika fa le politika politisianina le hoe ho an'ny tena indray zay fa le politika misy crise politika veto Madagasikara raha ny fahitako azy aloha zany a raha ny fiainany vahoaka malagasy am'izao mitady ny tombotsoan'ny maro anisa ve ty fitondrany ty maro anisa valiny a maro anisa latsaka akaterena ny fiainany tonga any amin'ny famoiza-po ny fiainany tonga any amin'ny fahaverezakevitra ny fiainany a de manjary tsy mahita orangotona tsony izy raha ny crise politika no tena hoe voaka de efa tena misy faharavany zay hoe mitrangy reny 72 reny mitrangy reny 90 reny teto amin'ny firenena zany efa mipoka zany de mbola tsy mipoka nge le izy de tenenina hoe ndao iresaka re tompokoa fa efa tena ambony de ambony ny tamin'ny fahasairanana sy ny fahamoizam-po mitranga am'le vahoaka malagasy ka de aloha miresaka zay nge le antony anaovana an'le concertation fikaonan-doha fikaonan-doha nasionaly satria tsy mitovy ny zavatra ianao zao any anatin'ny ireny raha matoa ao anatin'ny fitondrana ireny tsy izy rery moa zany fa misy maromaro izy ao a zavatra ohatrany tafa ohatrany tokony ho ataony daholo no ataony ary reto ministra lehilahy raha ohatrany tsy de misy miteny fa ry zareo vehivavy a ny tena manangam-bovona ary ny zavatra ataony nefa tsy de le hoe reny mpianakaviana mahita ny zavatra atsipiriany hoentina anatsarana ny fiainana tsy de zay loatra le zavatra mitranga fa milaza tsanga tsy amanorana zay le zavatra mitranga am'reto le vehivavy reto ka zay ny manahirana am'lizy fa raha ny tokony ho izy tokony prime ministre miteny raha ny prime ministre nge miteny zay zany ny fijerin'ny prime ministre azy a de anjara ny mpanao politika rehetra no tsikera hoe tsy mety zany fijerin'ny prime ministre zany fa ny prime ministre koa tsy de miteny loatra izy tsy teny loatra ka iny vehivavy moa mahazo antenina izy de izy aingana be izy rehefa hiteny sy ny etsetra fa izy le miteny zavatra tsy ao tsara fotsiny a zay ny manahirana am'lizy dia ny zavatra tiana horesana de zao de ny mbola tsy mipoka ny zavatra eto amin'ny firenena hoe ny azo mantsy raha mifahazahoko ny tenin'le dirikaby a hoe rehefa mipoka hoe misaviritaka ny firenena zay vao misy crise fa nga zany iresaka tsy hanao concertation ntsony ny olona am'izany a fa anenjika ny olona nanao ny tsy nety eto amin'ny firenena zay no ataon'ny olona am'izay fotoana zay de ny mbola tsy tonga any am'izany alao miresaka fa mifahazahoana ny ressenti ny vécu ozy ny teny frantsay a iainan'ny olona manerana amin'ny faritra ny iainan'ny olona any be fotaka zao a hoe ho ampanentanana hoe ho atao ohatra amin'ny Paris sy ny any Ikongo a sy ny any Vondrozo a sy ny any Mananara sy tsy mitovy amin'ny hoe ny olona eny Ivandry sy ohatra zany tsy mitovy de aloha reny olona malagasy ko reny nge malagasy ko manana zo reny fa tsy hoe Tomasina sy Antananarivo ataonao autoroute de be fotaka piscine ny lalana ny olona nandenaka any Dego ny tomobile nandenaka any Dego nge indrovaky pneu
vidy pneu nefa rany satria tena ratsy le lalana de ohatrany hoe tsy misy olona afa-tsy atanina rivo sy Tomasina marina fa hoe io fanafaranentana miporin'ny Tomasina voalohany afaka mampiasa porin'ny Majunga fa de lasa ohatrany hoe zay ihany no jerena tsy hoe ratsy akory zay fa azo anao ampiasao ny lalam-by de milamina kokoa io sary zany lela anio fa idinareo le mpandanja camion lalany eo ampovoan'ny tanàna Moramanga ny Letsy de lala tokana sisa mandeha de lasa embouteillage be avelanareo ohatr' zany le izy fa tsy mirindra tsy mirindra zany ny krizy eo amin'ny lafin'ny fitaterana zany ary reny rehetrarehetra reny ny fitambarany reny rehetrarehetra reny inge satria singa ao anatin'le toeka reny miteraka an'le krizy politika ka le Ramatoa miteny hoe tsy misy krizy politika eto tiany ho tenenina hoe mbola tsy mipoaka reny sarim-bilanika aloha tsy asina ny concertation Ramatoa difika aby io rehefa mipoaka ange io hainao andositra andray roplanina no eritreretin'ireo olona ireo fa tsy hoe andehanao concertation indray tsy mirindry zany fa de ny tsy mitrangy zany zay ny etsona hoe atao za raha mifahafantarako azy inge tsy maintsy ho atao io na ahoana tsy maintsy ho atao io fa ny antony samy hafa betsaka ny miara-miasa ahatonga an'izany na ny mpisehatra politika rehetra eto Madagasikara moa de efa mangataka satria efa mahita hoe ambony de ambony ny zavatra fahasahiranana mitrangy eto aminay banque mondiale sy ny FMI ary nanao tsy zavatra tsy fanaony hatramin'izay hoe niona tamin'ny FFKM niona tamin'ny mpitantana mitafika tsy de fanao any loatra zay fa ny gouvernemanta fotsiny ny reseny lahatra ny PTF ny taritony hoe miteneny ny fanjakana malagasy fa ny indicateur maromaro efa mitarika ho any amin'ny fikorontanan'ity firenena ity de zay le zavatra mitranga zay no azoko ambara amrina amin'iny zavatra iny mantsy tonga atao tsara mantsy le resaka hoe ny andraikitry ny mpanolotsaina satria zao tsika raha mijery ny tantara Madagasikara hoe mpanjaka endry mpanjaka tena nanana izy azy Andrenampomerina fa rehefa jerena de ireo mpanolotsainany no tena natanjaka be anisan'izany ry Akamainty ohatra zany anisan'izany ry Akamainty tena hoe natanjaka be ny mpanolotsaina fa rehefa ny mpanolotsaina zany no hoe miteny hoe tsy araky ny zavatra tokony izy fa de hoe mipasoka fotsiny mety io de tonga am'le fiteny hoe inona ny vokatray mijabaka de ny olona zany ety ivelany mahita hoe tena nijabaka zany satria hevitra hafahafa hevitra tsy mahaso ny firenena no mivoaka vatsy mivoaka vary satria misy mety hoe resaka fitiavatena angamba any sezako ihany aloha no tena tandrovoko fa so de mipitika eto ara-pitso raha afaka pitso fa de lazaiko hoe mety foana io nahita raha hoe tsy mety ka raisiko kely moto arson zany le atao am'le hoe na tiana na tsy tiana tsy maintsy tonga ny concertation nationale zay mihitsy moa le teny concertation nationale satria matoa zany ny FFKM miteny anio ny mpamatsy vola miteny anio mampirisika mikopaka hoe manosika hoe ataovy io de efa misy antony ao inona le antony raha ny teneny ny mpanaraka amin'ny politika eto Madagasikara raha ny teneny mipaitantara eto Madagasikara raha ny teneny ny mpandinika fiarahamonina eto Madagasikara tonga am'le teninao teo raha am'izao zany no mpandinika ho any teny zany raha am'izao zany no hoe mipoaka ny atao hoe tena sarim-bilanina sarona inana hoe fipoahana ara-tsosialy de ho mafy lavitra noho ny zavatra nitranga tamin'ny 72 tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 no zavatra hitranga satria ny indisy rehetrarehetra ara-toekarena ny chiffre rehetrarehetra de menamena avokoa dia izay no mbola fialananenina mantsy ity zany mba tsy isin'ny wawawa hoe ifanentsika ohatran'ny hoe polisy volera indray hoe fomba fiteny moa zany sa hoe ahoana ny sasa moa zany hoe raha tsy mifanentsika ohatran'ny polisy volera tsy krizy zay nefa le krizy efa iarana hiditra eo amin'le rentrée mantsy tsika mbola ao anaty krizy any ahoana ny fahitanao zay raha hoe am'izao zavatra ienantsika zao zany tena mampatahotra mihitsy satria ny indisy rehetrarehetra de efa milaza hoe tena zava-doza ny iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao
ka eo a no maha-président le président mihitsy ianao mantsy miteny an'le hoe mpanolotsaina janona ho mpanolotsaina fa tsy mpanapa-kevitra zay mihitsy miteny izy hoe zao a ny zavatra misy a ka raha ny tokony ho izy a de tokony mizotra makaty tsika fa ny président mety manana zavatra tsy fantatra ty conseiller ty tsy fantatra ty mpanolotsainy ty de mbola manana ny heviny ko izy sy ny fiheverany hoe makaiza de eo izy manapa-kevitra izy ny tompona andraikitra fa mora mantsy ka reto le manodidina an'le président mantsy amteny tsy ilain zany concertation zany olona mitady seza reo olona tsy tia fandrosony reo hoe indrina mipanoatra moa no tena tindrareo izy ange raisiny am'le hoe ny fiainany metimety ny zanany mianatra any amin'ny lycée français sy reo fianarana teny anglisy sy ny etsetretsetra izy a etoana lasantsy etoana trano etoana mpanampy any ahoana moa izy nitady concertation riny zay inge tsy mety satria mety ny fiainany mety ny fiainany fa raha isaina izy nefa ngamba olona 50 fa ny olona 30 tapitra izy sahirana daholy de ny fiainany reto ka rehefa mipoka io a tsy ombony reo planina hitondran'ireo olon'ireo raha misy miambony eny avaty de efa savoritako reo olon'ireo zay mba tsy ho tonga am'zany ange ny teny hoe ry mpitondra fanjakana ndao re iresaka tsika fa azareo conseiller tsy tompona andraikitra reo no raha ny conseiller miteny hoe tsy ilaina ny concertation nationale tsy fantatro inona ny critère nanaovana zany conseiller tsy izy mihitsy ange zany efa fantatra fa conseiller misy koa ministre miteny an'izany misy olona mitendrena miteny an'izany ao anatin'le conseiller daholo zay izy ao anatin'le hoe izy metimety ny fiainany a de zay ny teneniny hoe allo andeha am'izao a fa de allo fifidianana ihany allo fifidianana amboamboariny a efa manamboatra izy ny fomba azahoana manamboatra n'io valiny fifidianana io hatrany amin'ny zao nefa no azadino mihevitra azo manam-pahaizany reto olona reto hoe zay nahay nangala bato tamin'ny 5 taona lasa zay mahay manamboatra ny zavatra tsaraka zavatra olona manam-pahaizana avarino alainay a tsy zany rehetrarehetra zany no mifehan'ny ty malagasy mifehan'ny tantara fa tsy misy dikany tsy manan-kery eto zany fa ny olona koa mba mieritreritra an'izany ary ny olona mivavaka mangataka amin'Andriamanitra nampy azy a hijery ny zavatra ho atao anoerana n'ireo zavatra tsy mety ataon'reto mpitondry reto dia voaka ho azy eo tsy ho raitra zay ho a aza metehitra amin'izany hoe halatra sy ny zavatra samy hafa zany a nareo mpitondra aza nareo aloha efa zavatra tsy nety efa taona zany zao a zavatra nataonareo tsisy nandeha am'de anao ville nouvelle tsika tana masoandro natao hoe tsy de natao aroa de farany tsy hitatsony ty resaka atao roa ty angeriny efa ela nge io no nandeha efa ela nandeha no hoe anaovana be fotakoatra amin'ny Paris zao iara-iasan'ny arabo ndray ohatrany tsy fantatro resaka be ho a zany resaka zareo no miteny an'izay eno a le izy nge raha hoe ay ny egyptianina hono no anao ny autoroute ny antoko angatahan'ny egyptianina aloha inona ny tambony mijery ny FMI hoe araka ny FMI sy ny banque mondiale hoe araka ny tokony ho izy ve fifanarahana ataon'reto fireneny reto ary za nge mbola tsy raha ohatra nge Egypte nge tsy de hoe marina fa manana autoroute izy fa tsy ohatran'ireny hoe Allemagne sy Japon sy an'ny rehetra Allemagne ny tena anisan'ny matanjaka amin'ny autoroute ka izao le olona manam-pahaizana am'le teny efa zatra n'le izy a no tokony ho alaina fa tsy zao hoanina rehetra zao ny zavatra mba hitako ty zay mantsy le zavatra mitranga eto Madagasikara nahita tamin'ny fotoan'androny hoe zone France Sinoa no nafarana avy any Chine hiasa am'le izy teto Madagasikara Sinoa main d'œuvre zavatra fantatro a sy ny ainany mpiasa malagasy le izy kosa aloha tena efa tafahoatra fa ny zavatra tiako hitan'ny olona hoe misy ohatr' zany nge ny olona rehefa hoe miasa marina fa efa tsy zakatra fa teneniko aloha le izy inona ny zavatra mitranga teny vato teny a
tam'le tanin'le namako a no nisy a anina izy tsy betsaka olona 20 isa 30 miasa tao sinoa 20 eo eo fa reo sinoa reo a ny karamany zany ny fanarahan'le patron de hoe nisan'ny piesy vita de zay a no amezana azy karama rakaraka ny asa vitany ireo olona reo rangaty efa tena tsisy tsonikosa aloha le zavatra fa ny zavatra ny tiako tenenina hoe ny olona any am'ireny hoe any Chine mandroso ohatran'io ny fireneny a efa tena tafa ohatrany mety a ny zavatra hitondrana n'le mpiasa fa tao vato zany inge tonga de ohatran'ny hoe efitra 2 metatra sy 3 metatra zay ny efitra tsy mametrano an'le mpiasa izy a fa zay efitra zay no efitra atoriana fotsiny zay de eo amin'ny machine ndraindray ara le mpiasa sinoa eo amin'ny machine izy matory de vao mifoizy de mano satria piesy a nisan'ny lamba vitany a no anomezana azy karama de mba havita be debe izy zany a de ohatr'zay fa le mpiasa tompotany malagasy miasa le hoe zao de avy eo ndray misy supplémentaire de manao hoe ay tena tsara rehefa mandray an'le vola aloha le gasy a de mahatsiaro hoe ay tena mpaty vokatry ny asa sarako ty fa mafy tena mafy a ny asa am'le zon'ny Frantsa sy ny aniny reny tena mafy tsisy fitsarany reny de zay a le zavatra mitranga reo usine miasa any Chine reo inona moa mahatonga ny Europeanina hoe any Chine izy manao usine satria raha any Europe izy nanao ohatr' zany a tonga de higadra fa ny any Chine fehezindry zareo le olona de ampiasainy ohatrany machine mihitsy de lasa ohatr'zay ka lasa ohatr'zay le fahazarany hoe de farany moa tsika gasy de tsika gasy nge miadany lasa zany ny tenen'ny olona satria hoe ny condition de travail an'ny olona sasany any avelany any tsy ny any Europa ny resahako fa ny any Asia tena enjana be mihitsy zay vao hoe mahazo vola hisakafoanana sy ahafahana miaina ara-dalàna zany a ka za tsy miteny hoe zany ny modely a tsy zay ny tiako tenenina fa zao a tena mila miasa fa fepetra sy ny anina lalàna rehetra kosa de tokony atao ary ajaina ny maha olona ny olona fa tsy hanao ohatran'izany ka ny tsika indray le tsy miasa ny atao hoe tsy de mandany inona fa manao resaka hoe milomano anatin'ny politika no hoe tafavoaka amin'ny fiainana de le fanaovana politika lasa atao fitadiavam-bola sy atao fitadiavana ny hoe mapetipetiny tena nefa ny fanaovana politika de tokony ny any am-paosiny manaraka ohatrandry Barack Obama zao teo izy a tena hoe matanjaka tsara niala teo inga Barack Obama fotsy daholo ny volony ary tena hoe tambesatra teo aminy ny andraikitra izay nizakainy zany nandritra ny 7 taona ka le izy fanohatra am'izay ka le izy angerina de ny zavatra mitranga ianao zany a rehefa mitantana politika ohatry ny any ivelany reny a de zay asomby be sy maro no izanao atao misy tsy maintsy misy foana nge ny olona hoe tsy de faly loatra amin'ny zavatra tapahanao satria mety hoe mifanohatra amin'ny tompontsoany fa mety hoe tompontsoany tena inona kosa fa tompontsoany maro anisa no ezahanao ampiarina eo am'le firenena fa ny eto amintsika nge raha miverina kely amin'ny 2009 miverina kely tany amin'ny 2007 mihitsy ny fahazahoan'ireo olona mitondra kehitrinyireo Flora Valomanana de zao hoe nano vola tato amin'ny fitondrana ny Flora Valomanana zay zavatra tena mampime mieritreritra azy fa tsy za Flora Valomanana nge ny latsaka président efa nanana ny Tico ary milaza fa teo amanjaka andrina fotsiny eo sambaina efa nisy usine Tico de nanao lalam-bina kany amin'le usine mihitsy ny Tico asia iny lalambiny ny vidiny iny lalambiny tsy tavelively fa efa neverina fa ny vokatra vokariny ty usine ty dia mila an'izay zavatra zay fa raha ho ataonao goudron sy ny aniny io dia hopotika vetivety fa de ty lalamby ty de mba aingana izy zay de tonga ty Antananarivo sy ny sisa zany hoe
ny filora valomanina zany raha teo tany alohan'ny 2000 zany fa tsy hoe taty am 2007 sy ny anina efa nanana ny maha izy azy izy efa niezaka izy de nahavita an'le zavatra fa ireto olona reto tondra sy le hoe nanongana azy ny hevitra fa hoe ny ato any tovozina mba hampanana eo mihitsy ny nahadiso an'ity fitondrany ity ary ngiarajoelona nanao meradinina trano efa namboary ny commune lampantanana io nyravany de nanao izy de tena manao kosa tia ngarajoelona mera vaovao ty trano tsy tokony ho arodana narodany de nanaovany mairie vaovao de zay miseho izy hoe nanao nohon'zay izy tonga président hita fa kai tsy de ohatran'zay loatra inona ny nataony terrain mamasina ny nataony inona nataony colisée ny nataony de zao fanovozana vola tato anaty niezahana namidy ery Madagasikara compagnie aérienne na vita tena mihitsy tam 2009 reny 2007 tatira amin'ny jirama navely tena tovozony zareo nakany aminy daholy zany rehetrarehetra zany de eo borina ny firenena kehitriny navely tena ny jirama tamin'ny fotoanandro so le tanora am'izao fotoa zao mantsy mety tsy malala an'izay satria de efa delestazo ny ainany isan'andro san'andro fa zay teneny taotamoto zay zao hoe navely tena ny jirama tamin'ny fotoanandrony so de misy manadino mantsy zay ka izao le izy raha ny filora valomanana fahafantarako za manokana ny zavatra nataony rehetrarehetra tena ingénierie mazava be inona moa no tena dikan'leo ingénierie facilitation fanamorana zavatra raha hoe anao zavatra ianao zany de manao ingénierinna de ahoana ny anamborana anaovana nyity zavatra ity zay nge ny tena dikan'zay zay fa tsy hoe de tena fanirina tehiteny fotsiny hoe ingénierie sy ny etsetra fa zao ka ny azy mipetraka tsara hoe amokatra ahoana le famokarana riam-pendoana de ahoana ny lalana de ahoana aparapatonga ty am'le fivarotana efa voadinika daholo zany ary de nitondra izy nanao an'ity hoe le jirama marina fa hoe naka manajera allemand izy zany ny Allemagne zany any Europa nge économie voalohany any Europa tsy simonga mihitsy zany amin'ny fitantanany vany ny olona ny jirama de navely tena ny jirama afaka nampitombo ny ambainday ny jirama tonga reto tsisy délestage ohatr'izao tamin'izany 30 millions de dollars nge ny nalaina tao amin'ny jirama 30 millions de dollars ny nalainy reto olona reto tao amin'ny jirama natao aposy zany nge mivoaka gazety zany de tonga ho azy any amin'ny leritretra hoe ay le samfina le tanisain'ny samfina nge zany hoe 4 miliary tsy hita zay nataonyity samfina ryrina hatram'izao ny androany mipetraka fotsiny ay lasa resa be ohatra zay mantsy le teny ministre finance mialatsiny fa tonga de mitsambikina hoe anao ny ara itsika ny hoe agence de recouvrement ny avoir illicite ny avoir illicite eto raha nanomboka tamin'ny taona firy moa ngamba na semi-remorque raha tsy mahazaka azy fa naray ary tsy misy napakarin'ireo nakany amin'ny paka hatram'izao ny samy finina milaza hoe tamin'ny taona zao 1800 milliards ariary nisy nanodina hatam'izao ministère ny finance moa tsy mba nisy nanao ohatrany hoe avoir illicite moa zany hoe na déclaration fahazahokarena tsy mazava tsy ara-dalàna zay lisy tsy ara-dalàna de zao ministère ny finance neny olona ny andafy any déclaration fiscale fotsiny azy nitondrany azy tsy mijery izy hoe ara-dalàna io sa tsy ara-dalàna fa zao na nidiram-bola ianao ahoana ny déclaration anao tsy mifanaraka am'izay tonga de voasazy ianao raha tena nanafina moa ianao de migadry ianao zay angely izy zany hoe enjana kokoa ny any andafy fa neto amintsika ministère ny finance nanangana ny aray zay nanangana ny samfininy zay ny paka moa efa eo efa perinasa 4 volana 5 volana teorina tsy nitera-boky tsy hoan'ny firenena fananganana ny reto fa ohatrany hoe amena fitaovana ianao
fa aza ampiasaina ny fitaovana zay le zavatra mitranga eto amin'ity firenena ty ka matoa firenena lasa ohatrany hoe mahantra oatra zao reny satria le fitaovana mena azy tokony ho ampiasainy ampiasao ny bianco raha miasa ave ny bianco sy ny aray sy ny samy finina sy mipaka rina milamina tsara ny fiainany reto vahoaka malagasy reto tsy tonga aminy hoe tsy manam-bola ntsony ny fanjakana malagasy zao nge fanjakana malagasy tena hita hoe tsy manam-bola zany ange hita zao hoe tsy fantatro na fantatro rina fa zao nisy fanapahakevitra amin'ny teny hoe ny mandatema amin'ny resaka fandoavam-bola ny ministera ny finance ajanona amin'ny novambra loi de finance ny lalàna 31 décembre vao mijanona ny année financière 1er janvier hatramin'ny 31 décembre zay loi de finance voten'ireo député reo zao izy ajanona ty amin'ny novambra 1er janvier hatramin'ny 30 novambra zany no mijanona zany hoe le lalàna mihitsy le loi de finance no vainy reto ministère ny finance reto zany vokatra le tsy fisimbola zay nge mariny de karaha rina ve mbe efa naheno hoe le 250 000 ariary karaha mafarany ambany nge le 50 000 ariary hoe tsy haiko 30 000 za moko tsy mitahiry loatra nyreny anyreny efa fantatro fa miteniteny foana de tsy de mitahiry an'li zao no alohan'ny fanjakana malagasy zao alaitsika vamikina aiza nga zany misy tsy mirindra eo amin'ny écriture eo amin'ny écriture fotsiny de efa tsy hita zay anaovana an'le hoe volany kinapisa fa nga volany kinapisa anao ny hoe ho alaitsika ny 30 000 sa ny 20 000 tsy fantatro tsony le izy anapina amenona an'le 200 000 ho lasa 250 de zao no amen'ny fanjakana malagasy to tsy mbola nisy raha mifahafantarako azy hatramin'izao rina sa rina efa naheno de zay ny zavatra mitranga eto amin'ity Madagasikara ty tsisy mirindra reto olona nalaina hitantana ny fanjakana hoe nianatra tatsy sy tarosy reo amena fitaovana izy tsy hainy mampiasa an'le fitaovana ve sa tsy mahazo mampiasa an'le fitaovana izy hita amin'ny sehatra maro samihafa nge zany hita amin'ny sehatra maro samihafa zany dia ireto vehivavy ao anatin'ny fitondram-panjakana miakatra linina voalohany maneho hoe zao no izy zao de raha tatarainy dolo ny teneniny reto raha matoa atao anatin'ny fitondram-panjakany reto dogagytsika rehetra tsisy mandeha am'izay loniny fa filoham-pirenena moa zany tsy de miteny loatra fa rehefa mandeha mitety faritana oatra reny izy vao tena miteny fanjatra teneniny koa ohatran'izany le hoe anao autoroute Tomasina Antananarivo Tomasina Antananarivo atao autoroute fa ny piscine any ananina hitombo ihany ny alalo ny piscine any be fotaka ny lavadavaka any ananiny ngamba tsy nid de poule tsony fa tsy nid d'autruche tsony ko fa efa niana rameva ngamba no zavatra farany hipotra amin'ny lalana antsohy somary mandihy iny de zavatra mahamenatra de lasa vahoaka sasany zany amin'ny faritra sasany tsy jerena fa ny vahoaka sasany fa de ho ataonao autoroute Tomasina Antananarivo ny impact zany am'le resaka le hoe de ahoana ny olona rano mafana inona tsy hoe tsy hijery an'izany izy hijery an'izany izy raha ohatra ka tena mandeha le izy fa ny bretel tsy makao rano mafana tsony nge zany ny olona Tomasina de Antananarivo de any misakafo fa tsy misy tsony le hoe hisakafo kely eo rano mafana tsy misy an'izany tsony hoe mbola mananana kely eo Moramanga hisotro kafe kely tsy misy an'izany tsony ange rehefa tonga zany ka zao ho tonga ve zany 2022 tsika zao efa tsy tsony moa zany ny filoha rajoelina 2024 de tsy miresaka an'izany tsony tsika fa manjary mampime zany eny ary ka zany moa fanazavana faneo-kevitra daholo zany rehetrarehetra zany fa tsika hoe tena hoe misaintsaina zany an'ity raharaha-pireneny ity fa hoe hiditra tsika efa kely sisa de hiditra am'le hoe rentrée
efa ifaraparana zao ny volana aogostra hiditra ny volana septambra sika rentré eo am'izay zany le fampiasam-bola isa tokantrano am'izay hiditra amin'ny mpianatra frais sakafo sinsisa efa misy 700 ny kapoka ny vary 700 ariary eny aminay tsika mbola volana aogostra mbola tsy maintsoandro zany novambra desambra janvier fa ty amin'ny volana aogostra tompoko de efa misy kapokam-bary 700 ariary am'izao fotoana zao zay efa nitenenina foana hoe tena mikarakara an'io mihitsy nanaovana ina moa le foroma moa le teny amin'ny sesivato resaka fambolena fampandrosoana any ambanivohitra ka iny ahoany ty kapokam-bary 700 ariary ty misy 500 sy enina de misy 700 de misy 500 sy 700 de misy 700 ariary de nanontaniana le mpivarotra tena moa zany fantatra zareo hoe mpanao gazety aonao a ty kapokam-bary 700 ty ka io izy any mivakana azy mihitsy no miakatra de le mpamboly ve zao mba mahazo tombony am'ty tena tsy fantatra le mpamboly aloha zany tsy mahazo tombony aloha any am'le tena iangany fa ty am'le mpanjifa no mizaka an'le izy ka io izy vokatry ny faratsindalana de vokatry ny fiakaran'ny carburant zay no mahatonga ny izy zay ozy izy rehefa mividy lafo zay de tsy maintsy zay tsy afaka amin'ny manao vanta-perta mihitsy fa tsy maintsy mba maka tombony de io le izy lafo ny nakanay azy de tsy maintsy io ny vidiny amarotanay izy de ampanjika tsika zao volana aogostra zany ny zavatra miseho de ahoana zany atsoatsy hiditra am'le tena rentré am'izay tsika gony tsary bo fa 150 000 francs rangaty efa tsy mahazo tsony le atsinjaranjarany reny fa de efa tena hoe tena miafy zany le malagasy am'izao fotoana tena hoe miafy de ozy izy iny ty misy hira anankiray zay hiran'ny sareraka hoe tsy tokony ho valala be mandry tsony fa tokony hoe rovina ihany vo valala be ny fo zay ny hiran'ny sareraka zay efa elo zany de lasa ohatrany fipetrany am'izao fotoana zao ny zavatra raha ohatra hoe manao comparatif kely mampita fotsiny tsika ririna tamin'ny zavatra fitondran'ny filora valimanana tsy de hoe ete ananina fa ampiseho mihitsy hoe atraiza ny alalin'ny tsy fanjarin'ny zavatra ataon'ity fitondrany ity tamin'ny filora valimanana raha kapokam-bary ohatrinona ny ekizy ny anatra tamin'izany fotoana zany tsy hoe nyteto Antananarivo tsy niteto ihany fa ny eran'ny Madagasikara nomena kantina nomena sakafo nomena tablier nomena kitapo nomena ny fitaovana rehetra ary de nampiasain'le ankizy nanaovany tablier noetiny kitapo mihinana any amin'ny inona kantine any amin'ny kantine izy amin'ny etoandro tena azoto izy ny anatra de tsara voka-panadinana tsy niditra tsekoly taona tsy de ny voka-panadinana anisan'ny filoera-tany nampiaiky an'ny UNESCO zany ingeny marina riny nampiaiky an'ny UNESCO ny zavatra nataon'ny président Ravalomanana tamin'ny hoe EPTU école pour tous tena nahita résultat be ary zany inge mampiainga an'le hoe fiarina eto Madagasikara hoe ny taux de croissance satria ny tombo ny fahalalany reto akizy moa 4 millions ny tombo ny fahalalany reto akizy de miainga ny taux de croissance fa ity verina am'izay tsika zany am'le hoe tonga arany rentré zao ny vidim-bary zao ny freiny bus asa tiona fotsiny iny eno fa ny zavatra miteboka tonga de mipetraka de zao hoe firy isan-jaton'ny ankizy malagasy no iverina an-tsekoly amin'ny tapaka ny septambra zay tonga io de fantatra hoe enange tsy hoe zany ny faniritsika eto amin'ny miara-manonja tsy zay faniritsika 200 isan-jato no ankizy hianatra fa no le tsy fanjarin'ny toe-karena malagasy no le tsy fietezany fitantanana ny firenena malagasy tsy fahaizana de eny io satria maninona le ankizy andeha hianatra sakafo maraina sa tsy sakafo maraina de rano maraina ody ve amin'ny atoandro sa tsy ody iny zao mbola de hinan-kanina sa tsy hinan-kanina eo ara le izy no mipetraka zay nge le izy ny fitaovana manahoana raha ka ese kanto-pazy zany zay takatry ny vola
tsy ety amin'ny olona any amin'ny klasiny tsy ampy zany any amin'ny lycée tsony zany a tsy mety zany fa dia mila hoe fitaovana tsy marina lofa le mena moa le hoe nanana solaitra taloha le hira le nakalaza ato zao misy listra nyjerenay mihitsy tena mandehandeha 200 pazy 12 100 pazy 12 ankizy ray ny ankizy anankiray zany de miampy zavatra kipitsopitsony be dibe tena ka tsy fantatro zany na any amin'ny lycée français rina va raha 200 pazy folo zany a raha mpianatra gasy a zaza tokana amin'ny tany ko ao an-trano koa ngambo izy de mety vita ihany ny anao an'izay fa raha voe telo mena da izy ka zay ny tena mahenjana azy tena tsy vita zany vola miditra tsy de ray vitsiny hoe manana ray tapitrisa ariary isam-bolana de mbola misy hoe protezy stylo De zay, crayon ka compas zao a pitsopitsony de tonga am'le ohatran'ny fiainany eran-tany ihany io tsy hoe ohatran'ny fiainany eran-tany de hitendray reto vehivavy eo amin'ny fitondram-panjakana hoe iaina ny ranty rehetrarehetra zao tontolo zao nge zany teneninareo zany tsy maintsy zay ndray zao no mety ho tenenina any ananany fa ny zavatra mitranga efa ny tenenina hoe esarotra fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra io zao tsika androany 24 o no miteny an'izay fa rehefa amin'ny rehefa amin'ny 7 septambra tsika de eto ny vahoaka malagasy vo tena hoe io ay zao tokoa le zavatra mitranga mbola hipotra mantsy le hoe ay hiteny andeha zao zany ny filoham-pirenena zay moa ny fanaony a ho any ananinany izy dikabary hoe tsy mandoha volantsony a miditra ao amin'ny mianatra ao amin'ny sekolim-panjakana ka tsy zao zany noeny hoe efa eny foana zany le hoe tsy mandoha vola tsy fantatra aloha fa maritana an'le hoe tsy mandoha vola fa mandoha ny olona fa ataony amin'le hoe any fram zay nge satria maninona oringa filoham-pirenena ny W ao amin'ny lycée ny PP zany a tableau mila lokona ny jiro varavarakely simba fa kitoto be le entreprise nanao azy de efa mivilana de tsy mety tsony a ary ny toeram-pivoahana de ilaina ray aman-dren'ny mpianatra no asaina mamory vola anamboarana n'izany rehetrarehetra zany fa nga zany ny fanao hatramin'izay tamin'ny andro ny tsiranany zany tsy nisy an'izany ny école tsy nisy an'izany mihitsy ny école fa etoan'ny fanjakana daoly tramin'ny karama amin'ny mpampianatra ty zao etoan'ny ray aman-dreny a fanamboarana ny W a lacre ny tsaoka moa zany ny tsaoka sy ny éponge ny lehibe regny dia ny raha fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra daholy a mandoa azy mody tsy miteny ny ministra ny fampianarana de mody tsy miteny ny prime ministre nga président no miteny hoe tsy misy mandoa vola fa vola inona zany reo amen'ny ray aman-dren'ny mpianatra reo fa vola sy tiana ve zany reo tena zany hoe tena vola atoraka inona atoraka soa ve reo vola reo fa ny fram ny mpampianatra raha mbola alohan'le ray aman-dren'ny mpianatra any ambany vohatra any de hoe zay andray fram zao zay andray fram arivo zay na fanga zany famahana olana anao recrutement avy eo ndray tsy mena formation le olona de avy ndray misy voaray misy tsy voaray de lasa zany mpampianatra nraisina mihitsy nge tsy mahay fanalana hoe 25 moins 18,2 le mpampianatra ngray zany tokony ampianarana ny tsy mahay an'izay satria le ao ambaniny misy chiffre aoriana ny virgule de sahira zany ny zavatra mitrangana ka na hoe asaina mandoha vola le ray aman-dren'ny mpianatra fa mpampianatra tsy haut niveau zany nge no mahatonga ny olona hoe olona tena sahirana ny eto Antananarivo ny resahako vao mandefa zaza any amin'ny EPP zay aloha de eo kazava tsisy mandefa zaza any amin'ny EPP ny olona hoe mba heverina hoe mba miezaka ampianatra ny zanany araka ny tokony ho izy any amin'ireny hoe école d'expression française
efa zao a rehefa style any amin'ny école miteny anglisy fa tsisy mahatokontsony an'ity école frantsa ity fa ianao rehefa tsy makany frantsa de efa tsy miteny zavatra ny école miteny sinoa koa rehefa kelikely mialatsiny arina réflexeny ianao zay fa ny zavatra hitako ny ainako tamin'ny zavatra ny ainako a nisy allemand sy sinoa mpiara-miasa tamiko tena olona ambony le allemand expert ny qualification ny gouvernemental allemagne azy expert en géologie le sinoa koa ohatr'izay fa ity allemand ty no ny teny tamiko monta tena raha za ozy ny eo amin'ny toran'io sinoa io a nahazo prix Nobel fa ahoana ho a tena mahay io sinoa io ozy allemand no miteny an'izany ny allemand ngamba ao anatin'ny école telo voalohany eran-tany ao anatiny izy fa zao isinona kay zany mbola milahatra any am'izany am'izao ary niveaun'ny fianarana ny sinina tena ambony be fa itsika mety reto sinoa aty amintsika reto a tsy le raitra reto fa misy tonga aty fa ny tonga tany aminay aloha tam'le zavatra nataonay a tena le sinoa tena le mahay nitenenan'le allemand hoe raha zany ohatran'io izy de fa nahazo prix Nobel fa ny zavatra hain'io raha naman'io izy a tena azavainy amin'ny atsipriany daholo ny zavatra rehetra gaga zay ary nahita zay gaga zay hoe tena zay tokoa zay ny fianaran'ny olona fa ny fianarantsika malagasy a anara-tsy very mbola mandao vidina lakre zay mbola lakre raha manahirana ny tableau noir ahoana moa blackboard inona moa zany solaitra be maintimainty solaitra be nefa raha ny tena izy zany zao ny eran-tany de fa le fotsifotsy a de fa feutre no satria ny lakre manepotra misy tsy mahataty ny mpampianatra efa tsy tokony renitsony fa ny tsika mbola izany ihany eny ary mandeha ny fotoanantsika miaraka amin'Andriamantoa Motarson alleluia tsy maintsy resana kely ny resaka Rena Kibondan satria Andriamantoa Motarson ianao a de nandritra 5 taona no niasa tamin'io a sehatra io betsaka zany 5 taona hainao daholo ty kipitsopitsony rehetrarehetra tya de zao zany de hoe okitiana ny iny ty code minier lalàna momban'ny resaka momban'ny Rena Kibondan de hoe misy fakakevitra sensisa de hoe redevance io fotsiny ohatra ny raisina redevance 200 de hoe ho atao 700 mbola tsy tena hoe zay aloha mbola tsy hoe officiel fa hoe mbola resaka atao aloha zany satria hoe fakakevitra raisina daholo ny hevitra etsero de vao nahenao zay fitenenana zay de fa betsaka no nitsangambola ahoana tokoa moa zany ahoana ny fetraikany zany sisa misy chiffre be deabe misy enjeu be deabe ao anatin'le izy a io ianao a mba hoe afaka hanazava hoe fomba fahitanao an'izay zavatra zay satria raha vao miresaka hoe Rena Kibondan de aim-pirenena ihany koa zay le vahoaka nefa de tsy hita hoe mahazo tombony am'le arenany fa atram'izao a de mivahiny a sy ny olombitsim-panambola no mitavana an'io de lasa milliardaire lasa mpanan-karena tampoka dia raha ny marina irina moa zany namoaka an'izay sujet zay loha hevitra zay a fa za aloha mbola tsy de tena niomana hoe iresaka an'izay androany fa de nalefa ny molo izy a de fa zao a nanao fakakevitra teny amin'ny magnino business center tokoa ny ministeran'ny minina tamin'ny herinandro lasa teo a hatramin'ny latsinainy fakomaly moa zany a no nanaovana an'izay ary de nasiny hoe ho an'reto mpitrandraka madinika ho an'reto mpitrandraka vavety a ho an'reto ingénieur sy manager sy ny ohatr'izay ihany fomba nanaovana azy fakakevitra zay ary dia rehefa nahen'ny fanazavan'ny ministra na alahelo angia ministra riny za personnel satria maninona miezaka izy satria fantatro olona io hoe tena ny asa efa ela tao koa izy mahafantatra mihitsy an'izany hoe fikarohana momba ny Rena Kibondan zany izy tsy atory voanjoadina tsy atory voanjoadina io zavatra mitranga raha matoa ministra tany a Washington tamy 2021 de ny teny hoe zay manana Rena Kibondan ka azona etsena io a
ampandrosoana ny firenenay raha matoa ministra mbola tsy ministra ty ministra ny mininy ty a raha matoa ministra no ny teny an'izany de mba ny olona mo fantatry ny olona nke ny zavatra misy fa de hoe vonona zany reto malagasy reto a tena anetsika n'le arenakibony tany ny zavatra mitranga mivoaka tao anatin'io fakakevitra io tamin'ny herinandro a de ohatra nyity ministeran'ny finanse ty ny tena anisan'ny mikatso a fanondranana arenakibony tany am'izao satria maninona tsarotsika angamba tamin'ny heritaona faraparan'ny taony reny a nisy mpiasa minina le nanao hoe nisy olona nandefa vatosoa 900 gramma na safira de natao le izy nijerena ny lalàna ty ny lalàna de natao fanaraka am'ty lalàny ty mihitsy a ny vidiny reto vatosoa reto aondrana de rehefa aveo a tsy niken'ny gendarme sy ny douane ity zavatra navoaka nataony guichet unique ny ministera mininy ty de nalefa ny tany an-tany moro reto mpiasany minina nefa ara-dalàna ny zavatra nataony araky ny lalàna mivoaka de navoaka ngiatra le douane a tsy maize bisy ba amin'ny valeur n'ity safira le gendarme moa tsy zany ny zavatra ny anarany ko ary tsy nisy nahazo fa guichet unique angeny namoaka an'io zavatra io efa hoe tsy maintsy am'ty guichet ty a no mamoaka ny autorisation ny exportation zay aloha ny tranga de taraina moko ny olona ny mpivory zany hoe alefaso ny exportation de ny teny tsotro nga ministra hoe na ny mpiasa ho atao ao arange manahirana satria tsy mety ho ao mpiasa satria sao migadra izy sode migadra de fa maniny ka ny problema le resaka douane tezitra doly ange ny mpitrandraka arenakibony tany teo am'le setra madinga sy ny anina hoe fi inona moa ny idirany douane am'izany fa minona nge ministera anankiray tena afaka mijoro tsara sy le mariny zany saingy zao zay rina le resaka hoe ny andrembavilanitra sy ny andrembavilanitra moa zany rehefa manao hafahafa ave mbola andrembavilanitra paranteze iny fa reto raha matoa ao anatin'ny fitondram-panjakana anisan'izany io ministre ny finance io de tsy mahafehy an'le resaka douane ny douane eny a tsy hiditra amin'io arenakibony tany io tokony tsy hiditra amin'io mihitsy zay mibloka azy eo am'le exportation teboka ray zay de nga ministra moa miteny hoe hiezaka hiresaka amin'ny ministera ny finance hamahana de ny olona moa tonga de zao hoe rovina andrematoa ministra zao d zao nen'ny olona zao zay ny bloqué zao zay fitadiavam-bolanay a ny bloqué na tsy avela anafa anondrany zay a manjary sahirany zay amin'ny fameloma-tena anay ka zao omeo dozy ministra ny anareo zany foana kosa rehefa miresaka zao d zao io anke mila ifampiresahana ifanazavana sy ny etsetra de teny moa hoe ny olona tokony hijery an'ireo vato reo ange ka tokony olona manana fahalalana momba vato avy aminy hoe IGM institut de gémologie de Madagascar dozy ministra hoe ezahana ny anokatra indray a ny IGM fa tsy hoe hosokafana telo volana de hidindray aorinan'izay a fa mba de hipetraka zany hoe misy rafitra mihitsy sy fidiram-bola mazava ametrahana n'iny zavatra iny zay zany iny lafiny hoe fanondranana iny vatosoa io a fa tsy mifanondranana hoe minere moa zany le hoe akora le ohatra hoe ilmenita nickel cobalt sy ny hoe fer sy ny hoe malaka ohatra zay le fa zao eto amin'ny lafiny hoe nyreny teny rina teo marina aloha za tsy nanatrika an'le fakakevitra ny technicienne fa zao tsy nanatrika an'le za tsy nieritreritra hoe tonga any amin'ny 8% zany izy a satria zao redevance satria maninona moa zany tsy nieritreritra n'zany a fantatry hoe ny akabiazany aty Afrika 5% ny aty Afrika raha ohatra ka hoe grande mine ny resahako a satria inona moa zany le grande mine matetika resahan'ny olona raha vo resaka redevance 2% kely loatra zany kanefa le 2% am'le grande mine tsy mitovy amy 2% any am'le petite mine fijeriko zany ary za
misy honety miezaka hoe tena manao n'le zavatra amin'ny saina mahitsy satria le petite mine mangady beril izy a zay inona ny zavatra fandanim-bola ataony a kely de kely de hivarotra izy a 2% zay a no alohany zay fandaniny zay kely ny fandaniny le grande mine inona ny zavatra ataony a ny parka ny an'zay sy ny tomobile hitaterana n'le akora fotsiny aloha zany a de efa 4 milliard lalana ao ataony a 4 kilometatra ny école ho an'ny mpiasa satria tsisy teknisianina vahiny iasy eo raha école gasy io no ianara zanaka ry zareo tsy maintsy école manara-penitra manaraka ny filany zareo manara-penitra international mihitsy zany zay no école tsy maintsy amena azy ny fahasalamany raha vo tena marary reo de évacuena zany ny fandaniny grande mine zany ambony de ambony fantatry andriamato ministra tsara zany ny teniny olona hoe 8 isanjato a ny feverako azy a mbola anao simulation ny ministère hoe 4% bénéfice io raha 8 isanjato fa za tena miteny aminao hoe tonga any akaikikaiky ny 5 15 à 20% bénéfice io a raha io 8% io ho an'ny grande mine iny tyle hoe prix fob koa mboatra mbola ao koa zany amin'ny rehefa manondrana mantsy manondrana iny dia zay le prix fob vidiny io entan'io any anaty sambo no atao hoe prix fob zany hoe tsy nandeha ao anatin'io zany a le prix fob a tsy miditra dépense mihitsy zareo fa tonga de le prix eo no angalana n'le 8% ka 4% bénéfice io eo le olana de zay le izy hoe za mihevitra fa mbola nao simulation ry zareo zay vo anana io ange mbola tsy hoe mbola de tapaka fino atao anaty ko de tsy de zay loatra fa de hoe paresaka fa mivoaka aloha am'le hoe fakakevitra sy ny sisa de 2% lasa 8% de hoe ahoana zany fa za misy zavatra teboka anankiray tiako mba hitondrana fanamariana de zao hoe ohatra ny everina iova ndray a tsy hoe everina iova ho ampidirina ho ampina le hoe resaka stratégique satria ministère mine sy ny ressource stratégique mine de zao a ho lasa saika lasa hoe verina zay ko moa zany mbola tolo-kevitra hoe zao avy no stratégique zao avy no stratégique de za moa ny teny hoe aloha angamba mifampiresaka zany hoe tiako tenenina manao recommandation ny ministère rehefa ohatra hoe hivarotra minere everina stratégique ny opérateur a de mba tenenina hoe mba ary amin'ny firenena ary amidy a fa politiquement tsy de mirindra loatra amin'ny firenena ohatran'izao tsika ohatrohatran'izay zany tiako atao hoe mba recommandation fa tsy ho atao lalàna le izy fa tsy fantatro moa zay tolo-kevitra farany a ho ataon'ny ministère eo a fa zay ny anina eo fa ny tiako tenenina ozy ny eseny reto mpitrandraka vaveto hoe andriamato ministra ahoana moa zany ro vina tsara ny fandehany zavatra zany a no andeha reto permis-ny fikaroana sy ny fitrandrahany reto fa raha am'izao fotoana zao nge tsika ozy no miresaka an'izany a mbola amin'ny herintaona zany vao anomboka satria misy préparation fa tsy hoe miteny anao androany a de afaka herinandro de midemara fa mbola milaza amin'ny partenaire any an-dafy a mbola manao en place a ny financement sy ny tsy mandeha alohan'ny 20 volana 12 volana zany a raha izao tsika nefa zao tsika mbola tsy manapaka zany hoe tapitra ny mandanga filoham-pirenena zany a tsy nisy fitrandrahana renakibony tany am'le grande mine ny resako a mandeha tam'izao fotoana izao a fa de mijany miantona daholy a le zavatra rehetra 2013 à 2018 tsika efa tsy nisy a de zao ndray 2019 à 2023 tsika zany a mbola eo koa de zay vetsika zany le hoe malagasy a Madagasikara tena manana ny adozy a hoe sao de tokony ajanona ary ty fitrandrahany ty fa memo ny olona ny ako vazivazy fa de zay ny zavatra ny tranga zay ny zavatra azo resana fa ny ministra tena miezaka tokoa hoe ampandehan'le izy a fa le environnement politique tontolo politika manodidina an'le izy
tena manahirana ry satria raha vao resaka minina tsy hoe minina reny fa mifamatotra amin'ny aty amin'ny finance mifamatotra aty amin'ny environnement mifamatotra aty amin'ny sécurité volamena ary mbola volamena koa mbola oaoaoabe eny ary ivadika resaka afitsika eto ampamaraparana n'Andriamatoa Motarson alleloia fa tazanao ihany koa na manafanirina zafy manantany fa mialana izy tazanao ambadimbadika eo misy trangan-javatra ny Amerika any amin'izao fotoana izao zay atao hoe mahatonga ny saina heritreritra hoe raha zany nen'ny olona manahoana ny mba aty amintsika aty Madagasikara tononona foana ny hoe séparation de pouvoir fa raha tsy mipetraka tsara ny atao hoe séparation de pouvoir na hoe fisarahana mazava ny fahefana misy fahefam-pitsarana fahefanam-panatanteraka fahefanam-panao lalàna mila mazava tsara ireo dia samy manaja ny andraikiny fa tsy fampitsabatsabaka dia miteraka fampandrosoana izay le hoe fanajana ny fahefana izay hoe séparation de pouvoir zay fa raha tsy mipetraka io zany dia aza manantena mihitsy hoe androso ny firenena sy hoe isy fivoarana eo amin'ny fiainam-pirenena ny any États-Unis amin'izao fotoana izao inga Donald Trump izay filoham-pirenena teo aloha tany États-Unis dia tena sahirana satria anaovana perquisition ny tranony miditra ny aty amin'ny fahefam-pitsarana dia tonga ny polisy hisavany trano satria hoe nisy dossier nafeniny sao asa zay nanaovany azy tany nisy dossier nafeniny nefa izy no tompona andraikitra amin'izay filoham-pirenena teo aloha zany mbola voaingana ihany izy zany dia sahirana izy amin'izao fotoana izao hoe anaovana perquisition anaovana fanadiadiana tena faran'izay enjana tany aloha nisy filoham-pirenena perinasa Richard Nixon tany États-Unis raha Watergate dia nitondrana kany amin'ny fametram-pialany ilay afera miavaka tsara mihitsy ny fahefana any États-Unis raha hoe tarafina amin'itony raharaha tony ahoana mba fahitana Andriamatoa Motarson alleloia an'izay zavatra nitranzay raha tia nazao inga Trump ty aloha hoe nafeno ny dossier tao Maison Blanche lizy angamba tsy hoe de any amin'ny toerana tsy tokony isy azy no misy an'le izy zay ohatran'ny hoe manao retention izy fa tsy de hoe le hoe nafenony le vocabulaire le teny hoe nafenony zay mantsy enjana be fa lizy ohatran'ny hoe nitazoniny tany an-tranony nefa tsy tokony hoaniny dossier mpanjakana fa tonga hatrany amina perquisition sy ny rehetrarehetra États-Unis raha rehefa roanjato taona nanaovana démocratie zay indrindra mantsy itsika nge mianakendre zao ny itsika lasa monarchie lasa misy hoe fond souverain de ianao no manendry mpitsara de ianao no mananana ny député de ianao no mananana sénateur ianao daholo ohatran'ny hoe fitondrana fahapanjaka manendry gouverneur ara-dalàna zany ve ny fiteny azy normal raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny firenena malagasy ankehitriny satria tsy mety ho tonga amin'ny firenena tan-dalàna mihitsy ny zavatra ohatr' zany hoe ianao daholo ny manao n'izao rehetrarehetra zao ny any États-Unis ny teneninao teo ngerina zao hoe misaraka ny mpanao lalàna ny mpitsara ny mpanatanteraka de samy mandray ny ndraikiny ozy ny tsy mifampitsabaka mihitsy tsy mifampitsabaka mihitsy ary tsy mifampibaiko de ozy ny teny frantsay hoe asakain son métier les vaches seront gardés zay hoe samy embeno zay tsisy mifampitsabaka de mandeha kity le olona anankiray ny manao an'izao rehetrarehetra zao normal ho azy zay ny fomba itenena azy raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanjakana malagasy ary zany mahatonga n'ity fireneny ity hoe ehantra tena me mahantra tsika ary vahoaka malagasy me mikrisa any amin'ny fahantrana satria me miletika amin'ny vola me miletika amin'ny vola de zay ny zavatra iainantsika eto zany hoe hatramin'ny krismasy zany tsika aloha zao raha izao fandehanany zao di ikorisa foana itombo ny fahantrana ary tena ho mafimafy izy atao anatin'izao fidira mpianatra zao fa dia mila mivavaka mandrakarivotsika mila mivavaka mandrakariva fa reto olona reto mirehare reto ny olona rehefa tonga amin'ny firehareana
hitantsika nge zany tamin'ny 91 efa akaiky ny faharavana mino fotsiny an'izay tsika rehetra. Ny fanamariana tena fara moa raha momba ny raharaha tany Etats-Unis ity zany ny hoe tena anaovana fanadiadiana faran'izay lalina ny filoha teo aloha nga Trump dia tsy misy ihany koa ny resaka hoe namaso fa rehefa lalàna de zay rehefa hoe atao ty de tsy maintsy atao teny farana raha entan'Andriamatombotarso marana antsika azy. De zay ny anina fadinina moa izy teo ny any Etats-Unis efa 200 taona nanao demokrasia efa misaraka tsara ny fahefana rehetra dia mandeny azy ny hoe fanjakana tandalana mianatra an'izay ve tsika niala tamin'izay tsika nandeha any amin'ny hoe fanjakan'olo-tokana ka de zao tsika mizaka an'izay ka aza manaiky ho rebireben'ny olona tsony hoe zao fa raha mbola fanjakan'olo-tokana de nytian'le olo-tokana no atao le olo-tokana ve nefa mahavo sa tsy mahavo apetraky tsika ny teboka fa dia mba mangataka amin'ny tompotsika mba avo izy zany fa tsy hijanona fotsiny amin'ny anina ohatr'izay fa dia manao velomanareo ny tenanay mirary soa ary de aoka re aharitra mandrakariva anao ny marina fa tsy akatahaka anyretolony reto fa ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola tsy marina nge tena mahatonga an'izao zavatra zao fa miela am'izay aza miroboka am'izay fa makany amin'ny fahaverezana raha vo zay no andeha dia manao veloma tsika menakavy ary dia amin'ny heriny ray tsika miona raha sitrapon'Andriamanitra. Eny ary dia isaorantsika Andriamatombotarson alleloia nitondra n'izay famakafakana sy hoe fanazavana izay nandritra ny fotoana izay anjarany teo zany ambava homana ampo mieritreritra saika efa noresahantsika teo daholy ny any amin'ny resaka tontolon'ny fitantanana ny fiatraikan'ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena ahoana tokoa moa no ahafantarantsika an'izany toe-javatra rehetrarehetra zany resaka hoe tontolon'ny arenakibon'ny tany resaka hoe séparation de pouvoir tsy tsapa mihitsy zany eto Madagasikara fa mifampitsabaka resaka hoe rentrée tena hoenjany ty rentrée ty resaka hoe insécurité resaka be dia be tsy fantatsika zany raha tsy resahana amin'ny alalan'ny fandarana tahaka an'izao dia lasa mangetaeta ambony lakana foana ilay malagasy de miverina foana ny hoe fahasaranany sy ny sisy ny mpanohatra izay miezaka milaza ny zavatra misy miezaka izy mba hoe andeha tsy andeha roa mba ampiseho ny heviny zany ampiseho ny fomba fahitany ny raharaham-pirenena de sakanana amin'ny fomba rehetra mihitsy sakanana fa nefa zany akory tsy natao ampiemotra mihitsy hoe ho sakanana hoe ahoana moa fa arakaraka ny hoe anakanana anao tsy maintsy ijoroana manoloana n'ilay toetra raha ary araka nambara teo hoe ianao ny zany rehefa hoe mampiasa ny hoe zay herinao eo am-pialatanana sy ny sisa miseho hetsy lokonao zao daholy izao rehetrarehetra zao dia midika zavatra zay le nitenenina teto hoe tsisy zavatra mandeha ho azy zany lokonao orange daholo ty rehetrarehetra ty lokoy tsy maninona fa ny olona mandinika manoloana ny zavatra io ary misy fikoropahana am'izao fotoana zao maninona ny ezahana daholo hoe lokona orange daholo ty rehetrarehetra ty maninona miseho etsa miseho eroa miezaka hoe miseho zany fa io araka ny tenenina hoe ny olona mahavita zavatra de ny mpitazana ihany no mitsara fa raha ianao zany no mideratena ianao zany no milaza tena hoe za ahoana za mahavita zao efa tsy ao zay tsy toe-tsaina malagasy zany tsy toe-tsaina malagasy zany resahana teo koa ny resaka hoe mpanolo-tsaina mpanoro hevitra sy ny sisa mpanoro hevitra moa sy mpanolo-tsaina zany de tsy mpanapa-kevitra izy fa mandroso hevitra de ny ataon'ny mpandroso hevitra sy ny mpanolo-tsaina de hoe aza miditra amin'io concertation nationale io zavatra tsisy dikany io zavatra fitadiavan-tseza io zany ny fanoloran-tsaina ataon'ny sasany any ambadika any zany ny fanoloran-tsaina ataony aza miditra amin'ny concertation nationale io
fa io tsy izy io zavatra fitadiava-tseza io seza foana ny voamiteny de seza nefa tsy zay le izy adala daolo ve zany reo olona rehetrarehetra reo sehatra be dehibe reo nefa ny teny hoe ilaina ny fidirana amin'io ny sasany moa tena hoe miteny mivantana ny sasany ray miteny ampanajana sasany miteny miresaka diplomasia ohatra ny union européenne zao miteny hoe tena mety aminareo ny firosoana amin'izany ato nefa le mpanohana ny fitondrana miteny aza miditra amin'io concertation io mihitsy fa tsy mampandroso zany fitadiavan-tseza mitady seza reo dia anjara antsika vahoaka sy mpanaraka zany no misaintsaina tsara amin'izay mba hoe hitsinjovana ny mba ho avy mba mamirapiratra fa tsy de hoe antra velona ohatran'izao foana le malagasy de fadiranova ohatran'izao foana le malagasy tonga ny rentrée scolaire de eo ahoana indray ty hitombondray ny fahasairanana ahoana indray ty dia tsy mendrika an'izay le vahoaka malagasy eny ary efa eto akaiky namana faniry razafy manantany anohy ny fandarana moa zany sy hitondra ihany koa ny famakavakana zay hoentiny miarabanao ny namana faniry ndawary miaraba andrina sady misaotra andrina miaraba namana teknisiana zay manao tantsoloka ny fampitana mivatana ny fandarantsika amty androany ity fa 4 androandrina fa 4 aogositra 24 août 2022 zany hoe fa mandeha de mandeha le fotoana efa akaiky dia miditra am'le faha-efatra zany ho tapitra le taona faha-efatra fa ao anatin'le fatapera le taona faha-efatra no mamoaka programme le fitondram-panjakana am'le plan émergence Madagasikara de resaka am'izay tsika rehefa aveo satria ho teraka ihany zany ambato be ivoka rehefa nandrasana tamin'ny taona 2024 raiky amby 2024 dia ho teraka atao forceps zany ambato be ivoka satria akaiky ny 2023 hanatanterahana ny fifidianana ny filoham-pirenena dia tsy maintsy misy drafitra ho atolotra eo dia hamoriporina forum amin'ny 15 sy 17 ny volana oktobra le fanjakana de resaka am'izay rehefa aveo fefa ao ambadika ao ny capitaine d'équipe en groupe parlementaire ny antokotiko Madagasikara fetrara lamzafimbololona miarabantsika rehetra any ampitan-dranomasina ny manerana Madagasikara de anisan'izany namana ny Kassan any de mpanaraka atsika tsy tapaka mihitsy ok de ny any Montpellier ihany de ny diaspora malagasy zay ano etsika androany arivarina zay tsy lavitra ny misy ny masovoan'ny Madagasikara ny La France no hanatanterahana izy ireo vokatra ilay hoe fakana sarin'ny filoham-pirenena tam'ilay tikana bagage zay raiky am'y 70 kilao dia nisy ny hoe filazana fikaroana fampahafantarana ny am'ireo hoe nakansary manotoina ny manoitoinana ny misy miantso ataon'le izy fa raha azo atao aloha aza miantso kely azafady indrindra manoitoinana ny filaminana naty ny fiainan'ny filoha sy ny sisa ohatrohatran'izany ka ny diaspora zany dia anao an'izay etsika zay androany arivo raha ny fampitambavao sy ny fahazombavao zay fantatro dia anoano amin'ny 3 ora malagasy amby 2 ora any La France no anatanterahana izy ireo am'izay tsy fanekina ny fomba fitatana ny fanjakana ny endrika izay hoe liberté samy hafa izay de mbola hiezaka hitondra an'izay rehefa aveo zany fa ao anatiny mbola fanangonam-bavao amintsika rehetra ny vaovao tao anatin'ny 4 ora dia tsara ny manamarika aloha zany ny hetsika izay nataon'ny mpianatra tany Manday Toliara dia nisy ny fanakatonan'izy ireo ny vavahady zay tokony nanatanterahana ny kilalao an'ireo mpiasam-panjakana ao anatin'le AZF zany io moa zany le jeu corporatif taloha dia no tanterahana ny tety faritra izy taty aoriana ka misy tsy fahafalian'ny mpianatra ny antony voalohany de hoe ny lafin'ny digitalisation zay tena ny rehetrarehetra menimenina amin'io satria fanjakana tsy mahay manao asa marika amin'ny alalan'ny aikajy mirindra
zay mihitsy ny fomba hitenenako azy. Io zany natao io na tamin'ny alalan'lay komity loharano, na tamin'ny alalan'lay hoe fanisana momba ny hoe tosika fameno, vatsitsinjo, tamin'ny alalan'ireo digitalisation an'ny fonctionnaire, tamin'ny alalan'ireo hoe mpampianatra marimarina kokoa framasin sisa, dia mikorotana hatrany amin'ireo mpisotro ronono zany. De io moa zany tena tenen'ny mpianatra hoe tsy mety le digitalisation, de anisan'ny mitaky ny anafoanana an'izay mpianatra manday toliara. Ao anatin'izay fitakian'izy ireo zay ny fahazona vatsim-pianarana tokotokony eo amin'ny 3 volana eo ny lafin'ny fiatream-panadinana samy hafa ihany koa maromaro de tahaky ny hoe miresaka amina rivotra reo mpianatra, ary io tsy toliary rery fa nazy anaiza mandrena Madagasikara de misy an'izay tranga mitovy izay dia nohidin'izy ireo ny vavahady rehefa nidina vavahady misy mihitsy ara de hoe sodena tamina soudure izay fa akoatran'izay dia nisy ny fikasana izy ireo ivoaka ny faritry ny sekoly zany nandorona zay pneu zay fa noravainy tandro filaminana tokony tamin'ny 10 mora ariva tany toliary vaovao ny 420 zany resantsika izany. Krizy ara-pampianarana zany ho anao le miteny iny aozenao hoe tsisy krizy eto Madagasikara, krizy amin'ny lafiny fampianarana zany fa miseho amin'ny endriny marobe izy fa tsy focaliser amina endriny ray. Faharoa, mbola krizy amin'ny fomba fitantanana orinasy zany, aozy ianao le milaza iny tsisy krizy eto Madagasikara dia mihetsika koa ny mpiasan'ny FCE tany fianaratsoa zany nomaly ihany zany. De aozy ianao le mizaka nomaly iny tambadiko nomaly iny tamin'ny fiaona tamin'ny volony Europeana iny tamin'le dialogue politique hoe tsisy krizy eto Madagasikara dia ny sehatra tsy miankina eo anivon'ireo jeune France dia ny tokona ihany koa araka ny fampanantenana mbola tsy mirotsaka tsara amin'izy ireo ny karama zay tokony ihositrahana. De nisy an'izany teny amin'ny faritra Atsimondrano teny. Sombina krizy zay resako zay fa mbola hitondra karazana krizy marobe isika rehefa aveo ho décortiquer-tsika lizy suivant na situation de crise eto Madagasikara. Ka eto zany dia mbola misaotra foana am'ireo zay mpiaino ny vaovaontsika manao tatitra any amin'ny fitondram-panjakana hoe inona indray mivolanja lahy tao hoe inona indray ny zakanjare teo hoe dia tatero tsara mihitsy ny zavatra zay resantsika eto fa eto indray tsika tsy mitsitsy fitenenana fa ny zava-misy no resantsika zany. Bon, zay fampidirana amin'ny akabeany fa ho resantsika mbola tsy manginy ty adevitra momba nyty resaka tontolon'ny orangisation ty. Misy fitenenandro oadasiongsa zay hoe makasarisation de oeraoerisation lasa misisation daholo le fomba fiteny zalazy isan'ny mpanakanto mafinaritra manko ry zalahy reny zany hoa manokana zany de efa lasa am'izay endrin'izay lizy le orangisation zany hoe lokona amin'ny lokony orange daholo zay fomba ahafahana mampiseho zany am'le dress code le code couleur ahafahana mambabo an'le vahoaka hoe ity eny isika. Ka io efa nitenentsika hoe ny enreto de fampilezakevitra mandavataona campagne permanente nanomboka tamin'ny 2019 de ny hafa raha manao redynamisation, raha manao 20e anniversaire, raha manao assemblée générale de tsy azo atao fa izy ireo de mahazo manao zay tiany atao. De ho resantsika izay rehefa aveo le tontolony le fitsarana io satria misy adevitra tokony hosokafana par rapport amin'iny fanokanana ny fitsarana tany Sainte Marie ka ny lokona amin'ny lokony volomboasary iny. Satria raha ohatra zany ka mahay mandray leso na raha mandeha ny adevitra ka raha misy mieritreritra hoe trop zao zavatra zao de avy hatrany dia nakany amina cancellerie zany de mividy loko dia notsindrina loko afy ny lokona orange iny mba tsy siny zay influence politique sy appartenance politique zay amina tranom-panjakana. Roa zay. Fa fahatelo de ho resantsika ao anatin'ny adevitra mbola orangisation ihany satria izy ty manko zany ary zay ny atomboan'le adevitra mialatsiny fa tsy de salama manko io masiko io zany de mialatsiny betsaka amintsika. Manjary mizene kely an'ala izy misy ranomaso mialatsiny indrindra. De ho alefa ny faly eo ny sary ity no anomboako azy fa andray eo andalana eo ihany député fetra zany ity ny anomboantsika le vaovao zany Raso misy message. Voilà. De zao le izy. Satria moa le fanjakana zany efa akaiky arakaraka ny makaiky an'le 2023 zany no amorona fanjakana hetsika sy ahafahan'izy ireo miteny sy manao karazana forum, manao karazana pose pierre,
manao karazana fitokanana etseroa etin'ilazana zany fa miasa le fitondram-panjakana fa le asa goavana mifanaraka an'izay asa ny fitondram-panjakana zay any anatin'le fanarenina ny ary Madagasikara, anatin'le fanarenina n'le Jirama, anatin'ny fanafoanana le délestage, anatin'ny fanafoanana le hoe tapaka ny rano, any anatin'ilay fampidinana ny vidim-piainana, fampiakarana ny karama mampiasa mpanjakana sy ny sehatra tsy miankina hifanaraka tsara n'izay hoe pouvoir d'achat izay amin'ny alalan'le taux d'inflation sy le taux de pauvreté, zay asa miandro fitondram-panjakana dia tsy misy zany amin'izao fotoana izao. Tsy hoe tsy misy koa ny ara fa tsy vitana, ary na iodikavy na iodikavanana tsy havitan'izany mihitsy ny fitondram-panjakana satria fantatra atraiza ny incompétence an'ilay gouvernement sy ilay exécutif amin'ny endriny maro reto. Fa ity trangan-javatra ity zany dia ositsika hoe ho an'ny olona zany lay fanatika, lay mitoetra ho am'le fanatisme ary le génération 2000 dia tsy mahita biby hafa tsy sahona izy, tsy te hiteny biby hafa fa resantsika misy te lafin-javatra ity androany hoe faran'izay minimane le vitan'le fitondram-panjakany raha ohatra ka hoe nde ampiseho an'le endrik'le mitomasina izy à 80% le asa ny lazaina fa vita amin'izao fotoana izao ary disponible any mois d'octobre sy mois de novembre any hoany na mois de décembre zay misokatra ho an'ny rehetra, de io de miomana indray zany rehetra fa tsy maintsy anaovana oeraoera io. Na re tany vato mandro tany fa misy fitokanana rano fisotro madio de ny tompon'andraikitra lehibe ao anatin'ny faritra Antsinanana no tany etoerana rano vaovao reko. Toy izay fa naninona ary tsy le filoham-pirenena nidina tany, fa naninona le tompon'andraikitra satria ve iray le fitokanana. De zay le nitenentsika teto hoe misy asa nge tsy tokony le filoham-pirenena no mitokana azy fa asa normal zany, asa andavanandro zany, fa ataona tanina républicaine zany, zay misy ny budget de l'État ao anatin'ilay LFI sy LFR, ary misy conférence budgétaire azona manao an'ireny asa samy hafa ireny, fomba fanao nanomboka tany amin'ny république voalohany zany tompoko. Ka raha miteny zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa hoe hanao an'le Miami, de rehefa hanao an'le Miami izy de hisarika mpizahatany hatrany amin'ny 10 hetsy any hoany na 500 000 tourista, de tsika aza mampime. Satria zany tsika te hiteny amin'le fanjakana raha ohatra ka zay ny zavatra resan'le fanjakana, io le fruit an'le fanjakana atao anatin'le 10 taona na 7 taona, de ohatsika hoe raha fanjakana kosa tompoko tsy havita parka na zaridaina ao anatin'ny mandahany anankiray de efa boriborika fanjakana zany. Ny antony tenenantsika an'izany de tsotra fotsiny, faran'izay zavatra minime manamboatra parka sy zaridaina. Ary misy paysagiste marobe eto Madagasikara mahavita an'izany tompoko. Tadidio tsara. Président Marc Ravalomanana dia anisan'ny tondra ny fanatsarana ny bord de la mer tany Mahajanga. Tsy mila oeraoera zany tompoko satria fantatry ny rehetra fa toerana destination na mpanao vakansa na ho an'ireo vakanse isa-taona. Ary indrindra koa ny toetany ao Mahajanga mahafinaritra, ny morontsiraka Mahajanga ihany koa tsara. De nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany ary amina lavany amina kilometatra lavabe. Miandry ny sary avoaka ny falitsika. Nanahoana nahazo ny olona n'izany hoe bord de la mer tany Mahajanga zany. Sady voalohany indrindra narovana le toerana mba tsy ho kaohan'ny rika ny arabe, satria io ranomasina io zany dia arakaraky ny toetany, ary zay ara-boajanahary sy resaka géographie zay dia mikiky tsikelikely ny nofon'ny tany ary manatona tsikelikely, ka mba iarovana an'izany de tsy maintsy narovana aloha le bord de la mer. Fa faharoa, tsara le endriky le tanàna ka mba ahafahana tsara misarika mpizahatany de natao le bord de la mer na sisin'ny ranomasina. Sady narovana izy zany, natao endrika fitsangatsanganana, dia nasiana toerana samy hafa hipetrahana, ary tsy nolokoina tamin'ny lokony ny antoko tiako Madagasikara.
zay tsy mifanalavitra azy eo ny banque centrale. Zay anisany no atsaraina tsara ihany koa tany Mahajanga. Dia hatramin'izao itenenantsika izao miazakazaka ny mpitsidika, ny mpanao vakansa, mpiala sasatra mandeha makany amin'iny faritra Andrefanosy iny na de 500 kilometatra mahery miala Antananarivo renivohitra raha ohatra. Fa tsy vita an'iny. Tamin'ny andro n'Andriamatoa Marc-Ravalomanana, indrindra ho an'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo, ho an'ny ben'ny tanàna teo aloha Patrika Ramiaramanana, na ny ben'ny tanàna Hery Rafalomanana, dia samby nanao ny zaridaina tsara hoendriky ny tanàna mba ahafahana mampiseho ny tanàna feno fahadiovana sy mba hampiseho hona ihany koa fa renivohitra Madagasikara na kapitale Antananarivo renivohitra. Dia asa tsy maintsy natao zany fa tsy mila noeraoerana, dia namboarina manodidina Farina Nosy, namboarina iny amin'ny avenue de l'Indépendance iny, namboarina ny teny Ambodijatovo, namboarina ireo faritra rehetra zay ahafahana mampiseho fa tanàna Antananarivo ty eny hatreny Andohalo aza. Fa raha andeha lavidavitra kokoa de voatery ny ravaniny ben'ny tanàna Giolira Zanamasina tsenan'Anjoma zay misy tompon'andraikitry ny communication tamin'izany fotoana andrano lasa mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'io tanàna Antananarivo io, na tonga le hoe cyclone sy le hoe dame de fer tamin'izany fotoana andrano, satria sarotra ho an'ny olona nanaiky ny hoe andravana ny tsenan'Anjoma sy ny tsena nanodidina ny Ranomaimbo Tetsianosy, fa hoe mba hanomezana ny fahatsarany ny tanàna Antananarivo dia nravana ny tsenan'Anjoma ary namboarina ny avenue de l'Indépendance ary samy nahita ny rehetra fa nala endriky le lalina autobloquant iny aza dia niova ho menamena ny lokony, ary dia namboarina nasiana endrika fipetrapetrahana tetian'ny Tsangambato ny Ralaimongo. Endriky ny tanàna zany metsoro-menotra miresaka an'izany. Taty amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina 7 ahoana mampiseho an'ilay endriky ny tanàna, ka rehefa nikarohana ny ampisehoana an'ilay endriky ny tanàna, io Farina Nosy io zava-dehibe indrindra, ka tsy hoe rehefa 26 juin na rehefa 25 décembre ihany no lokona fotsifotsy ny vodin'ny zakarandaha. De nieritreritra zany ny fitondrana tamin'izany hoe ndao ho amboaritsika, ho ataotsika ho toeram-pitsangatsanganana hipetrapetrahana mahafinaritra tety amin'ny manodidina ny Farina Nosy. De ny fefeny zany satria samy natsiaro ny rehetra fa maloto iny toeran'iny, de namboarina tsara ary de mahita ny rehetra fa lalana lavitra miodina amin'ny Farina Nosy iny, de mivolena voninkazo nasiora toerana mpitsangatsanganana, ary zao hitantsika izao nasiana toerana fanaovana petanque na boule, de misy ihany koa fanaovan'ireo ankizy roller sy ny sisa zany, ary no amaintsona le toerana. Ny zaridaina Antaninarenina tsy resantsika fa nytitsika tenenina anatin'izany de hoe ny fanamboarana na fanatsarana ny tanàna na andrenivohitra io, na manamorona sisin-dranomasina io, na manamorona sisin-drano-tsotra io, mba havadika io toeram-pitsangatsanganana fipetrapetrahana rehefa hariva, dia asa normal ary asa faran'izay minime tsotra zany, fa tsy hoe asa goavambe arak'izay ireriava ny fanjakana azy amin'izao fotoana izao. Iverina ny Tomasina amin'izay itsika. Ny fanjakana manko mieritreritra fa hoe tsy mbola nisy nanao teto zany, ny fomba hitenenana azy fotsiny ngeza be hoe miami, fa samy mahafantatra ny rehetra, ary ho an'izay ponina mipetraka tany Tomasina de malala tsara ny extension zay tena tokony ho atao mikasika amin'ny porony Tomasina. Ary efa nanomboka ny zika, ary nisy étude efa natao efa ela be mahakasika indrindra ny
fanitarana mporony Tomasina ary zay fomba fijery zay nefa napetraka de Matomary Karavalomanina tamin'ny fotoan'andro na atao hoe capitale économique Tomasina ka raha capitale économique Tomasina ny destination rehetrarehetra am'ireo sambo zay miodina ny Tomasina io na manao croisière io na paquebot sy ny sisa dia tokony hijanona eo Tomasina avokoa ary tsy vitan'izay hatsaraina tamin'ny endriky ny fomba fitantanana zany de nisy ny SMMC, misy MICTSL, misy ny SPAT. De misy fandraisana andraikitra marobe nandritran'izany fotoana androany tamin'ny andron'Andriamatoa Botzaza-Peroa, de nisy ny Filipiana nrehetrarehetra tonga teto nanao asa. Efa tamin'izany nanaovana an'le étude ho anisan'le extension an'le porony Tomasina fa taty aoriana ny voatra ny tantara ao anatin'ny continuité de l'État dia nisy ny fiara-miasa tamin'ny Zika Group na ny coopération japonaise. Fa iny sisin-dranomason'ny Tomasina iny de fantatry ny rehetra nanomboka taty amin'ny Neptune. Miembotra kely ary taty amin'ny La Récréa taty nahazo ny bateau ivre ho an'izay zanaka Tamatavy de mahay tsara ny zavatra resako zany. Nahazo iny lalana mahitsy am'izay mahazo any Neptune iny de mahafantatra tsara ny rehetra. Mahatrapa tonga any amin'ny hôpitaly be mitomaka any amin'ny gendarmany ary am'izao fotoana zao de misy an'le poisson d'or de hoe kofon'ny rikany ranomasina ary mahery be zay rivo-dranomasina eny amin'iny faritra Atsinana Nosy iny. Dia tsy maintsy ny karohan-kevitra tamin'izany fotoana zany hoe ahoana ny ahafahana miaro ity sisin-dranomason'ny Tomasina ity mba tsy hanapaka lalana ka rehefa tonga ny cyclone matetika zavatra hita tamin'izany dia nanapaka ny tetezina manodidina zany ary fantatry ny rehetra taty analaka n'inona hôpitaly be. Fantatry ny rehetra zany ary zay no antony nametrahana an'ireo vato be manodidina ny hôpitaly be mba ahafahana miaro an'le sisin-dranomasina. Ary betsaka ny efa nanao an'izay projet zay hoe tsy maintsy arovana ny sisin-dranomason'ny Tomasina. Ka raha ohatra zany ka ahitana hoe misy manao foto-drafitr'asa eo amin'ny endrika zaridaina, voalohany tokony arovana ny sisin-dranomasina zany. Fa faharoa ihany koa zaridaina normal zany, mini park zany tompoko lasy tompoko vavy. Ka raha fanjakana tsy havita zaridaina sy park ao anatin'ny mandahany de efa boriborika fanjakana ho isika. Zany hoe fanjakana tsy miasa, tsy misahirana, tsy mikarika zay zavatra tokony atao sy izay mety hahafinaritra an'ilay mpandalo. Ary io tsy mipiala sasatra ihany tadiavina amin'izay fa ho an'izay rehetra heverina fa tompo-toerana. Iza moa tsy mahala fa rehefa lahady ny sisin-dranomason'ny Tomasina dia anisan'ny be olona. De eo le fanararotany sasany manao hetsika politika de automatika miantso artiste izy de hoe nahazo vahoaka izy fa marina mivoaka rehefa lahady ny pon'ny Tomasina. Indrindra ho an'ireo mpiasa zay lavitra ka manao asa ny toerana dia iny lahady iny fanararotana zany. Ka ity zavatra resan'le fitondram-panjakana ity zany de diversion an-tsaina fotsiny ity. Ity zany zavatra normal faran'izay minima natao ny fanjakana ny fandimby fa tsy zany ny grand projet zay natao ny fanjakana ny fandimby. Raha ohatra izy ka mampiseho an'le sary le hoe zao ny Miami natao Tomasina de avoaka mifaly amintsika le sary hoe ity le sary le ataon'le fanjakana araka le mba heriteriny zany sady miaro an'le sisin-dranomasina fa manisy an'le toeram-pitsangatsanganana samihafa de io moa asan'le fanjakana ainy io mampiseho makety io. Ary manodidina ny Tomasina de fantatsika fa misy ary na ny faritany hafa ary parc d'attraction samihafa. Zany hoe toeram-pitsangatsangana hisarian'olona ka ny ankizy sy mpitsangatsangana no tena sariana anatin'izany. De conditionné zany fisina toilette madio tsara, conditionné zany ny toerana hipetrapetrahana, toerana fanaovana petaka, ny toerana fanaovana basket, ny isinina restaurant, ary conditionné zany ny fametrahana bungalow. De aka ohatra eto ny faritra Analamanga tamin'ny alalan'ny chef de région Pierre Arandrena Somanganirina
no namorona ny hoe Analamanga-Park io. Fa tsy ity gouverneur amin'izao fotoan'izao ity. Nanatsara ny nataon'izy ireo. Fa ny faritra Analamanga nanao an'io hoe nda hitady toerantsika ato anatin'ny faritra Analamanga ka hitsangatsanganana. Ahafahana manao promotion interne ny resaka fizahatany. Dia nataon'ny faritra tamin'ny lela volan'ny faritra zany ka nisy ny box nahafahana ny varitra andreo asa tanana tato anatin'ny tanàna Analamanga. Ny varotana andreo karazana asa tanana vokatry ny mpanao asa tanana zany. Nisy ny biara, nisy ny baby foot, nisy ny toerana nahafahana nanao fampisehoana ary tsaroko. Anisan'ny nanatrika ny spectacle ny Balita Marvinina tao amin'ny toerana io tenako tamin'izany fotoanandro zany année 2007. De misy bungalow ery ambany ery, de misy sehatra maitso anaovana spectacle, de misy torapasika zay namboarina mihitsiny ahafahana manao volley, ahafahana manao foot, ahafahana manao basket tsy lavitra teo. De misy piscine tsy noeraoerana fanjakana zany satria tamin'ny andro Andriamatoa Karavalomanina fa heverina fotsiny hoe asa normal zany ahafahana mametraka ny lafiny fizahatany sy mame endriky ny fahatsaran'ny tanàna. Ka raha mijery zany tsika hoe ity ilay irerian'le fitondram-panjakana tena projet ngeza be de non, tsy grand projet zao. Projet normal zao. Ary minimy maro zao ao anatin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna ary ny fokon'olona mihitsy ny tazaina satria samy manao ny espace kely maitso manodidina azy ny rehetra ary zay mahatonga n'ilay ady eny anivony reny cité sy ny sisy reny hoe ho kajigny ty toerany ity mba tsy hanaovana fanorenana fa mba hanaovana zaridaina. De ho an'izay orinasa tandrifiny zany mialatsiny tsy manao dokam-barotra ohatra ny Gastropizza manodidina azy ery akadimbahoaka de miezaka ny manatsara izy. Ho an'izay orinasa manodidina ny tanàna Korondrano de miezaka ny manatsara izy. Resaka civisme zany, citoyenneté zany. Fa ohatran'izao nge ny endriky ny fanatsarana ny tanàna ny olona rehefa tena miresaka izy ka tena hanao sy hisarika mpizahatany. Ny amona koa 360 sur 365 jours revy balle ary tena fanatsarana ny endriky ny tanàna. Fa tsy hoe sisin-dranomasina 200 metatra no asianao parc d'attraction na mini parc de ozy izy ianao hoe io le miamingeza be. Fa tony ny olona ary mifanaraka amin'ny tony. Misy fanorenana goavambe atao ary tsy misy délestage ary tsy misy tanàna maloto. Fa tanàna rehetrarehetra presque ao anatin'io tanàna io zay hisariana mpizahatany dia no hatsaraina avokoa. Le tena miami zany de tsy le miami sisin-dranomasina kely le misy ohatrin'ny hoe WC na toilette tsara tarehy iny na le resaka hoe fipetrapetrahana na sala am'zany. Fa tena lay tanàna mihitsiny, lay commune ray manontolo, lay district ray manontolo zay voafoakan'iny de no hatsaraina. Ahoana ny eritreretinao hoe iny sisin-dranomasiny Tomasiny iny tsara le eto amin'ny Neptune matrapatonga ny ery amin'ny hôpitaly be fa mbola sy tonga mola izy. Nefa aty a Canada ianao mbola maloto ny sisin-dranomasina ary na aty a dépôt premier na deuxième, troisième, quatrième mbola misy manao fangerena Kalamanjana. Dia tsy normal zany a. De itsika zany mini mitondra an'izao sary zao mba hafantaran'ny olona hoe izao nge ny endriky ny tanàna le tena no avozana. Ka raha ohatran'izao ny entinao de fort possible ianao hisy 500 000 touriste ho avy eo araka le teny le fitondram-panjakana. De mahazaka an'izay ny infrastructure na hotelinao tsy misy délestage, misy rano fisotro madio fa tsy hoe rambolo-popina no misy eo. Ary ny endriky ny lalana tsisy lalana feno kilavadavaka ary tsy misy embouteillage. Zay zavatra rehetra tadiavin'ny olona de tokony hita amin'izany toeran'izany. Zay le niteneniko hoe ny fandrosoan'ny Monaco io 360 sur 365 jours de endriky ny lanonana avokoa
no ahafahan'izy ireo misarika mpizahatany ary no atsaraina ny manodidina an'izay lay tanàna iray manontolo mihitsiny fa tsy hoe ny 200 metatra ny sisin-dranomasina natsaraina kely teo. Parenthèse hadevitra no etintsika izany rehetrarehetra zany fefambadika eo député fetra zanak' Tomasina raha teo koa iny nianatra tany Tomasina mahafantatra tsara ary mahalala n'izany zavatra resahako zany. Mahafantatra tsara n'izany député fetra. Zay mirahalamako samy avy any amin'ny tanàna zany tamin'ny fotoan'andro zany de mahafantatra tsara hoe inona natao hoe niendriky ny tanàna fa ny etintsika zany. Fa aza amrehare ianareo hoe io le miami 20% ny asa vita, ny 10% ndray ny manaraka ny ohatrohatran'izao ka rehefa vita zay rehetrarehetra zay isarika mpizahatany. Za manofy mbolo resahaka eo hoe firy moa ny objectif na touriste tady avitsika eto Madagasikara hanao destination aty Madagasikara. Efa tratrany izany tamin'ny andrandreo Matomarika Ravalomanana. Fa rehefa tonga ny fanonganam-panjakana 2009 dia tsy nentina andeha taty Madagasikara tsony mpizahatany ary nanomboka ny enjery zany noho ny lafin'ny insécurité iray satria miparitaka mibasy noho ny fanonganam-panjakana. Tsy voalamina tsony ny resaka filamina fa loza nateraka izany rehetrarehetra izany tsy nahavita nanao fikojakojana ny lalana sy nanao andreo asa zay tokony efa niandry tamin'ny alalan'ireo grand travaux zay ahafahana mifamezivezy era Madagasikara tsony le fanjakana amin'ny Fandimby taty aoriana ny 7 ary na ny flottetsika ara de ny kiatona de hitatsika io mahazo ny ery Madagasikara. Zany zava-misy zany mbola sy tozaka hoe zany malaza fa afy mifandarana iny fefetaka kely député fetra. Miarabanao député. Miaraba Faniry. Faly mifankahita ary faly mifanatrika amin'ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra manerana n'izao tontolo izao ny eto atoerana ny any ivelany zay fomba rehetra anaranareo azy dia faly mifanatry tava sy ifampiresaka ifampidinidinika ndray eto ao anatin'izany koa ny tondrana kompatanana manokana ho an'ireo le namana ary ny insisika mihitsy izy zay ny insisika mihitsy izy ataoko hoe ny insiste zany sady ny sisika sura mihitsy ny amin'ireo mba anaovy kompatanana zay de tsy adino namana ho anareo mpivarotra eny Andravoahangy eny any amin'ireny kainkahiry ireny dia ny eo nisika tamin'ity herinandro ity de mba anaovy kompatanana izay dia zao moa ny resaka ny fanaovana itao hoe mba asio kompatanana any anay ka de kopakompatanana ho anareo ary mampahery anareo satria zao ny tenin'ny dralahy maitsomaitso hoe maitsomaitso volany ato am'le anany io am'le anany io ayayayaya maitsomaitso ny fitaovam-pandrahoana alako tsy ny maitsomaitso ny fivoahana zay angamba ny vele Madagasikara maitso neritreretin'ireo hoe zay endrin'izay neritreretin'ilay fitondrana fa amadiana an'le Madagasikara ho nosy maitso amerena anazy ho nosy maitso ka de tsy adinareo zalahy volany maitso ary maitso atsamtray tsinay le maitso mety misy ny fotoana apolisia dokotera maitso ny ronangivy zay ohatrohatrazay mihitsy le izy ka na mianana ary araky ny tenen'ny député Rambosalamo Omaly ny teo nareo mianaka amin'ny rahalahy hoe na mianana ary tsy mahazo tsony na ny 300 zany raha namamy fa ohatra mety tao an'ny rosy izy zany raha any aminay fa any amin'ndrareo mbola mba mahazo 3 ara any aminay zany any anala mahitsy ohatrany tsy mahazo intsony asa aloha fa dia tsy mitsaha miakatra le vidim-piainana fa mampahery atsika rehetrarehetra indrindrandrindritsika eto Madagasikara satria ny any ivelany atao mbola mba manana tombo manokana nareo malagasy any manateny nefa zay fa tsy amelana irereto ianareo zay indrindra fa ifanoana foana na nyeritreritra hitako mihitsy zay indrindra mantsy de isaorana daholo ny rehetrarehetra ny mpanaraka ny fandaharana ny mpirahitany razana rehetra na ny lavitra any arany misy azy. Inona ndray no resadresantsika androany inona ny tsindrom-paingotra tondra tsindrom-paingotra sy tondra fantsy ray isika androany tsika omena sujet foana ko ka resantsika teto mihitsy zay namana Faniry hoe lay mpitondra ihany anie ny fihetsiky ny mpitondra ny fihetsiky ireo tompon'andro raikitra isatsokajany isan'andro vaky izao dia manjary ahitanay zavatra ho tenenina mahakasika an'izay le hoe fihetsiny sy nrehetrarehetra zay ka dia inona reny nanomboantsika fa maro loatra izy ato tena maro izy ato namana Faniry lasa aloha inona ny androka aleo aloha atomboko aminay listy ny ina moa raha mbahiny vetivety fotsiny affaire étrange sa affaire étranger sady étrange le izy lay ministre no affaire étrangère moa zany ministère ny raha mbahiny ny zavatra tena nanahitra namana Faniry sy ny piaino an-tsaina dia hoe
mahakasika ihany le fampanantenana zany hitako moa tany amin'ny gazety nivoaka io maraina io a dia misy ny manao hoe nydesernena natolotra azy le hoe amin'ny champion ny industrie zany filoam-pireneny zany fozy izy le gazety tao misy kisarisary reny nanao de hoe aleo omenanao koa ty champion ny promesse zany hoe tompon-daka amin'ny fampanantenana tsy tateraka ny dikan'izay satria promesse moa fampanantenana tsisy tateraka ny akamarony fa vao mahita vahoaka vao mahita folona araky ny teny frantsay a dia tsy voafehy mihitsy a ilay hoe de ampanantena nyity indray a nefa ny eo tsy nisy tateraka de le makasika manokana n'lay ministry ny raharaha-mbahiny teo ia njadra tena nanaitra dia le fialana toy ny fanaon'izy rehetra io moa zany a araky ny teniko teto matetika de ny hoe molona ray lasitra iray no ny voahanareo a tsy mahagaga itsony ny tenenanareo a toy izany zao le teniny ny resaka aiza hoa izy andriamato ministra io zy ny mpanao gazety a ny mahakasika an'ireo le famerenana amintsika nareo dinidinika amin'ny famerenanareo Îles Éparses zany de tsy resahana tsony ny dian'ny filoam-pirenena frantsay nga Macron tany amin'ny île glorieuse le nilaza hoe ici c'est la France de iavy avany ndray rety le ministre ny raharaha-mbahiny hoe ny antsony moa zany dia efa ho atsangana le comité mixte amin'ny fampidiniana makasika ny fampirarahana makasika izany nosy zany le blabla parler pour ne rien dire raha izay ny faharoa dia hoe miandry moa fa iova ny masoivo frantsay atoato a ka aleo andrasana zany ny fahatongavany zany asa masoivo vaovao zany a dia miverina indray zany ny dinidinika tena hoe mandray ny olona ohatrany hoe tsy fantatro hoe mampiteniteny foana zany le santionan'izay de zany andriamato ministra asa mora ny ravina ihany ny olonandrareo satria akoatry nylay ataoko hoe avinavina mbola tsy adiniko andriamato ministra ny teninao tamiko raha nangataka anao any fomba nahazahoana lay 10,000 faingo efatra raha tsy diso a tamin'izy ministry ny finance tsotra kely zany mpianariko anao mandraisy anao stylo eo masom-bahoako any tenenanao an'izay aiza tratranao ary ve le izy tam'le kady tsotra kely andriamato ministra tratranao ve le 10 faingo asa 400 le lazainao fa ampianarinao a nasenao nandray stylo a nasenao nandray taratasy a tanao zay nareo inge voafatitry ny teniny tsy atao betsake le avinavina koa torak' zany ary tsy mahagaga raha toka reny a ny grevy lava reny zay niteraka atao hoe vokadratsy tao anivon'izany ministera sahany tantaninao izany fa izay avinavinao zay zay fanaovana tsinitsinina ny hafa io samy manana ny any io rangatya hoadray ary aloha tsy fanindrinindry ka mba manovato etra rehefa ohatra ka manana andraikitra ambony toy izany mba manovafy etsika mba hajao ny hafa hajao ny mpiasa ao aminao fa tsy anao ministra akory dia ny hafa ry koa na tsolom-bavambahoaka na inona nataonao tsinitsinina zafady a ka izao vita iny amin'iny fa iny tsetsatseta tsy aritra ihany iny fa ny anisan'ny tena tiako resahana dia toy an'izay efa ny fampiresahanareo a sy ny efa nitondranareo faneho-kevitra nareo sy député Rambo no omaly taony Jirama taony raharaha-mpiangonana isa-tsokajiny a dia aloha tomboko aloha amin'ny resaka raharaha-mpiangonana izany tapabolana tsika zay maherikely namana faniry no miverina avany mahajanga zavatra nitrangatany na ny sakatsakany reny de efa tambavy fisotro reny tsy ampihemitra anay reny tsy ampihemitra anay a ny faniliana andraikitra io satria mampatsiaho an'izay tsy nareny fandaharana sy ny resaka efa nyfanaovana tetiny amin'ny hoe miala-pa ny fitondram-panjakana foy be fa izy no ambadika ireny fanakanana rehetra reny tsy misy idiran'ilay mpitandro filaminana tsy misy idiran'ny préfet tsy nisy idirany a fa ao andapa ao anivon'ny atoko TGV ao ny tena tompokevitra amin'ireny fanakanana rehetreny no ny tahotra raha izay fa aroa resaka fiangonana idiranareo ny fiangonana hitsyfoan'ny politika ny TGV ny fiangonana ary zay nidiranareo a de nikorotana na nenosaoana lasa araky misy fomba fiteny moa vazovazan'ny tanora tamin'ny andronay reny nanao hoe na ny ranonampango ara lasa nisy voay a zay nalehanareo maneny saoana de reny ny arahana hita teny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa nefara tamin'ny fifampidaroana fifampitorahana vato a mifanipy latabatra dablis ny sisa satria nahoana ny olana tsy laitsy misy zay indrindra zany eo fa taizany fototry ny olana efa nisy a tsy manda misy any anivon'ny fikambanana rehetra any na fikambanana ara-ponono na fikambanam-pianakaviany misy daholany e zany tsy azo laviny fa nidirany lay solom-bavambahoaka avy amin'ny TGV zay lehibe ny TGV mihitsy
eny amboribory tany fahadimy eny zao ny afarany zao nefa ny nahagaga natsipony le vaty tao anaty fotakozy ny teny frantsay le pavé fa izy am'izao sika miteny zao mitodika aminao zay ndre matosolo mavambahoaka mitodika aminareo zany vao anivony atoko TGV zay nilaza fa justicier tena justicier marina ve sa mpitondra korotana fa ny voapirofo aloha ny zava-misy am'izao fotoana itenenantsika zao de mpitondra korotana ianareo mpana korotana ianareo ary tsy mahay mandamina ianareo ny olona mahay mandamina tadidio tsara fa mahay manakorotana fa ny mpanakorotana tsy mahay mandamina zay anankiray de tonga ndray zay ny resaka fiangonana Jesosy mamonjy resa be ary efa ny voaboasanareo sy ny velabelarinareo teto zany manodidina n'zany hoe fiaonam-be ny tanora katolika any Antsirabe de nanolora ny fitondram-panjakana ny mpitondra fanjakana ary ny filohan'ny repoblika mivady mihitsy to amin'ny anarany manokana lay fanomezana zay aloha de mampametra-panontaniana ihany koa hoe tsy voavoalohany nanome fanomezana amin'ny anarany ny filoham-pirenena amin'ny anarany dikan'izay hoe mivoaka va mivola any aposy ny nandoavany azy de mametra-panontaniana ny vahoaka or vahoaka maharao ihany le resahanay mba eno ihany de anjaranareo no mitsara hoe mirediredy reto olona ny miara-manonjy reto miteniteny foany reto solombavimahoaka nytika Madagasikara reto sy ry faniry sy ny ekipa mpanetana ato am'zany fandarana zany reto mpanohatry reto de mamboly korotana ve ny filazana ny fametrahana fanontaniana toy izany manao hoe vola vaiza foana aiza nao hitany Andriamatofilo vola hividianana lava zao karazana fanomezana zao ho an'ny JMJ zay resahako zay tsy resahana tsony fa lava be ny resaka nataony namana faniry sy ny solombamboaka Rambosalama voafidy tao amboribory tany faevatra omaly hoe lokona loranjy daholy hatramy dalazy hatramy plafond hatramy rindrina hatramy W hatramy akanjo eny akoditra hatramy blouson hatramy rehetrarehetra de lokona loranjy volomboasary zao ny mampalelo anatin'izay zavatra zay tsy dirako ny zavatra efa ny fampiresanareo maly fa lasa lay loko laoranjy ilay orange zay loko tsara tany amboalohany nolotonareo lasa simba ny sariny zany loko orange zany eo anatrehan'ny vahoaka malagasy satria mariky ny tsy fahombiazany zany mariky ny laingy zany mariky na fitantanana tsy mangarary zany mariky ny endrika jadona zany mariky ny entana endrika fampirorony zany ataon'ny mpitondra satria asosian'ny olona tam'izay zavatra tsy manjary nataony ny mpitondra sy natoko TGV zay loko loranjy zay dia petraka ny fanontaniana mandra-paharovina ianareo vao andray lesona mandra-paharovina ianareo vao ho tonga saina ry mpitondra indrindra ianareo anatin'ny TGV ianareo anatin'ny fitondram-panjakana tarian'Andriamatoany Rajoelina zay nanangana n'zany atoko TGV izany mitodika aminareo ianareo rehetra zay manaraka n'zao fandarana zao inona ao antranonareo na inona amin'ny akanjonareo no mbola misy orange am'zao tsika miteny zao ny rideau ve ny lamba latabatra ve tsara tareo ale loko jange tsy mandahy manaitra na ny pataloha ny vehivavy moa ny tena mampiasa kokoa n'zany loko zany mety ny akanjo ambony mety tsy fatako mety blouson ve na casquette na iny tsy misy mandeha eny an-dalana ianao fa rara zara ianao raha mahita an'zany hoe olona misalotra akanjo miakanjo na zavatra miloko orange zany tokony efa tonga saina anareo zany zavatra ambaranay zany de tsy mety miaika ianareo tsy mety makalesy no iateo de nataondray le izy ho an'ny fiaonam-be ny tanora katolika de reny ny vokany inona no nitranga koa tany mahajanga satria tapabolana mahery kely zay no nanatrehanay niaraka tamin'ny président Ravalomanana sy solomavambahoaka vitsivitsy ary tompona andraikitra tato anivon'ny tika Madagasikara sy ny fanoherana hoe ndao fanotrina iary iombom-bavaka noho ny fanasana Maria Ketona nahazo fanasana ofisialy izahay fa nefa tao monisy karazana ohatran'ny sinema kely zay nefa lamina sy ny rindra somatsara ihany zany dianay sy fanatrehanay ny fanipopovahana zay ny ombom-bavaka tamin'ny FKTLM na ny fikambana ny kristianina tanora loterana malagasy tany mahajanga zany andiany faraka am'roapolo fa iverenako kely ny mahakasika an'izay resaka moa ny tenako teo hoe avy any filoham-pirenena afaizany vola afaiza foana no ahitany vola anatanterahana izany satria raha fahafantarana zany karama amin'ny filoham-pirenena zay niteneniny fa tsy ho raisiny tsena fantatra izy fa manana orinasa
mba aseho kely ny déclaration any impôt andre matofoloha ahitana hoe ohatrinona marina ny bénéfice zay ny déclareny ny orinasanao tany ka nahafahanao monsieur permettre manao fanampiana an'ireny ary tsy zay ndeny voalohany fa efa tsakona fanroapolony zay na fanidimapolony ary mbola nampanantena koa ianao tany mahajanga ho an'izany FKTLM zany amin'ny hoe anome 20 tapitrisa ariary anome omby mba ho anatanterana sakafo piraisana anome fiara 4x4 raha ny angom-baovao nisy ny antso anay pastera mpitandrina pastora moa ny andrareo ny filazany azy pastora hoe aiza ho aizy zany ny fanatanterahana ny zavatra any dia ohatra mbola tsy misy hatreto le omby nampanantenaina asa mety kelikely ve de mety tsy taza maso satria le sakafo piraisana aloha tsy nisy an'izany sakafo piraisana tsy nisy an'izany fiarahana amin'ny sakafo zany nandritra izany zaika be ny FKTLM zany de mipetraka ny fanontaniana hoe sao de ilay bouillon iny ara bouillon tsy olo azako moa tsy ho resahako ny marika fa misy bouillon zay de ny slogan ndareo de manao hoe omby raha isaky ny finosana so de mba ireny naterinareo tany de tsy taza ny sasany satria voalaza tao omby raha isaky ny finosana hono ny ao anatiny io de tao anatiny iny zany le omby aza rebirebena le vahoaka e tena tsaharo re le zavatra rehefa démagogie zay ny atao hoe démagogie fa fanampiny zay démagogie zay natao navadika resaka politika ny resaka JMJ torak' zany ny resaka korota natao amin'ny nataon'ny justicier tao amin'ny Jesosy mamonjy ity indray ho avy indray ny aloha mba afaka tsy amin'ny maifitsika manontena ny zavatra reko dia anatanteraka feonambe koa karazana zaika be ny tanora kristianina na FJKM any Tomasina any any amin'ny 420 volana hatramin'ny kaikaiky ny farany volana any inona indray no omenao andre matofoloha mba manontany izahay zay tiako ny miresaka eto fa mahakasika daholo zany finoana anisan'ny lehibe ao anatin'ny FFKM zany ny tena natao batisa loterana natao Atsirabe kopakopatanana ho anareo amin'ny FLM Atsirabe tany ny tena niteraka FJKM nandraisana mpandray sy nanamasinana amin'ny fanambadiana satria FJKM ray aman-dreny vadiko katolika ny ovonantoko katolika dikan'izay ny ravozako katolika dikan'izay tsy manana antony mihitsy ankalanana izany fa izao ity fanararota nataon'ny mpitondra fanjakana lany bala lany morsa lany frapo ozy ny tanoa lany aiky tsy mahita ho atao itsony fomba ahoana indray no andrendrehana samboka sy lasa tafiditra any amin'ny démagogie ka io tafiditra any amin'ny démagogie ny tiako asiana resaka inona le atao démagogie resaka politique zany champion du monde io raha zao mpitondra misy ankehitriny zao lazaina fa mandroso loha le firenena tsy resaka an'izay efa miara-mahita isika tena mandroso tokoa ve zao ry vahoaka mitodika aminareo nanao na ny fiainanareo fa nyresaka toena manafaniry ny resaka zay rehetra nandalo teto am'izao plateau ny miara-manonjy zao eny tsy eto ihany fa any am'ireo hainao manjery hafa rehetra hoe mijaly le vahoaka ary tsy mbola nijaly toy zao hatramin'ny fahaleovan-tena ampahorin'ilay mpitondra le vahoaka nefa sady tsy mahay maka lesona no tsy miaiky hoe rehefa tsy hay de mba maneke ary rehefa tsy haika farafaratsy ny miala manaja tena mamy loatra le izy zareo zay ka mamy loatra ve le izy satria ka ao am'le démagogie zay alohany amerenako aloha ny fitenenana any aminamana faniry dia le démagogie na natao démagogie zay le fandrendrehana saim-bahoaka misy zavatra maro raha ialoha koa ny fomba hitantanana akapobe ny natao hoe le fomba na le fenitra ilay modely omeny zao mpitondra izao le ohatra omeny dia tsy repoblika itsony le Madagasikara mety ho repoblika ihany ve fa république bananière ozy ny fomba fitenenana inona ny tiana tenena am'le république bananière tsy resaka aniny zany ry vahoaka tsy resaka fambolena akondro zany na culture na bananina fa fomba ny atsony ny tsy haiko tany amin'ny any amin'ny dictionnaire any zany ny tsara jerena ngamany fa zao ny zavatra tiako atongavana hoe misy an'le atao hoe miteny frantsay hoe concussion CONCU2SION zay ny tena manjaka eto ao anatin'le démagogie io sy ao anatin'le jadony
ny mpiasam-panjakana ny tompona andraiki-panjakana izay manana asa manana andraikitra ao anatin'ny asa-panjakana dia manararoatra avokoa ny akamarony indrindra fa ny mpitondra satria manome ohatra ratsy ilay mpitondra ny amin'ny fangalana tombontsoa miopapana manokana tsy mbola nisy toy izany a tato anatin'ny nazahotsika falevatena hatramin'izay nazahotsika falevatena raha izay zay zany efa sarotsara l izy resaka censure io censurena ny MBS ary tsy ny MBS zay tsy maninona tononika tokopakopahako tanana ireo hainao manjery toy ny ABC ary ny Real TV izay tsy ao anatiny ray tambazotra satellite efa niteneniko teto izay fa niteneniko tany amin'ny hainao manjerinareo izay hainao manjery tsy miakina satria nahoana satria nareo tsy mpanaradia nyty fitondrany ity satria nareo tsy mitovy hevitra amin'ity fitondrany ity ka mba tsy hahenony reo le vahoaka malagasy rehetra lavitra andrina any ambany ravikazo rehetra any any amin'ny faritra any amin'ny commune any amin'ny fokotany lavitra zany zay io ihany ny lalàna anankiray afahan'ireo manaraka le vaovao maro lafy dia ny sakanana dia namoronana antony ny sasa moa tsy namoronana antony tsy namano ordonnance fa tonga dia am'izao fotsiny hoe tsy mandefy ianareo vita tsy efa endrika jadona ve zany endrika fitaka zany santiono anatiny nepotisme zany ny resaky député Todisoa Paito Ekarena mpampianatra mpikaroko ianina no atsy ny vadiny ny atsy ny namany ny atsy ny neveu ny atsy iry ny Zodany iry izy mianakavy ary rehefa tsy izy mianakavy ny ao anatiny ny fitantanana na andraraha-pirenena sy ny raha-panjakana dia ny namanamana sy ny piray atoko raha ohatra indray gneka mba hoe à la hauteur na manana le fahaiza-manao mifanandrify amin'ilay hoe takina amin'le andraikitra zay natolotra azy na ninona moa inona no lazainay am'zany fa ray le izy tena tsy aninona fa noho izay le hoe manjaka le nepotisme ary zay zavatra nyresako loha hevitra telo teo zay tao anatin'lay hoe jadona république bananiera dia lasa hoe io toy ny fitondrana mpanjaka kely a no misy eto na tiana apetraka eto ary efa manomboka apetraka tsy kelikely zany zavatra zany fomba fitantanana io resako efa ndresahanareo to maly any keo ty fa tsy arotro de mbola mafisiko ny filohan'ny repoblika raha ambara fa mbola repoblika ty Madagasikara ty fa tsy monarchie zay ny fitondrana mpanjaka zany dia eto amitsika dia voapirofo fa lehibe ny tsy hoe filohan'ny malagasy rehetra ina atao hoe tsy maninona zay le tena andraikitra voafaritra ny lalam-panorenana sy ny tondro ny lalam-panorenana iandraketany fa ny tena loza dia zao tsy misy lay fisaraha-pahefana fa lasa filohan'ny androm-panjakana rehetra zany filohan'ny repoblika zany zay indrindra tena miariary ary miariary toy ny vaiakandrina izany hoe mafilohan'ny androm-panjakana rehetra azy zany fa le izy tsy voasoratra fotsiny tsy tenenina le izy fa miara-mahalala nrehetra hoe ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy filohan'ny vahoaka malagasy ihany filohan'ny repoblika fa filohan'ny androm-panjakana rehetra misy satria miariary fa voabaiko ny tanteraka sy ny olona eo akaikiny sy ny manodidina azy ny androm-panjakana rehetra misy dia saritsarina hoe fisaraha-pahefana misy eto amin'ity fireneny ity izay ny tsy mampandeha ny raharaha io izay ny mahatonga ny reny voasakatsakany izay etseroa nakatona ny orinasa tatsy ny sakanana ny etsiky ny fanoherana tary satria miala ny raikitra ny rehetra fa tompo ny fahefana rehetra ny ao iavoloha ny ao ambotsy rohatra ny ao andapa rehetra ao tompo ny fahefana ka voabaiko tsy misy zany fisaraha-pahefana ho ia teo fahefampitsarana zafady tsisy an'izany eto fahefan'ny mpanao lalàna hitanay tsara zany ao anivon'ny parlemante eo indrindra eo anivon'ny antemere-pirenena misy anay tsy misy an'izany eto ka zay hoe tiana hoentinay sy ty fireneny ity inona le vaolana rosinay satria nanezahana tsy nresahana intsony aza ny voka-pifidianana tamin'ireny 7 reny dia 7 miamitsikafona tsy kelikely mitsikafona tsy kelikely zany zavatra rehetra tsy nety zany hita tsy kelikely hoe atoka izany ny tena kajiny retoreto fa ny tena mbola mahagaga ao anatin'izay dia mbola samy teny eny hatrany ifotony any ary tondroko manokana ny any amin'ny boribory tany fahadimy zany président mifokotany any Raisoro zany ianao izy député any anaty fifanakalozana vaovao sy ny échange andrareo any anaty resaka atao ohatra hitany masoko zany zavatra ny publie andrareo tsisy mahalala anao zany ety amin'ny 5e akoatrany eo amin'ny fokotany misy anao dia zao ny resahako anao fantatro tsara raha ny momba anao
fa raha mitady anay anao de ahita ianao nga président fa raha mafy be ianao anisan'ny ray todiako ataovy ny fifidiananao am'zany fokotany andray sory zany raha azo vato roa isan-jato eo ianao tonga hoe tsy manamena folo zay indrindra matsy fifidianana io tsy ahorery zany olo zany ane fantatra ange ny lalana ny diavinao e rehefa tianao avoakatsika de avoakatsika eto miaraka amy sary fa aloha tsy mifampiteny samy manana ndraikiny tsy sanatria nindry anao akory fa solo mavambaoaka fa amy maolo pirenena mitenena ihany ataovy ihany ny fomba fanao mamoehatra fantatray ny lalana ny diavinao taizavy teto inona mifaiza manao anao taiza ny sekoly ny anaranao samy mahalala sika fa anao tsy mifanambanimbany nareo ray tsy kombakomba amina mpitondra zay tsy manaja lalàna anjaranay no miteny manara-maso ny zavatra tsy mety ary miteny ny asany mpanatanteraka satria nanana olona ny fidy izay fa raha ngaha io ve nanana olona ny fidy tsy nisy olona ny fidy azany président mifokotany zany nanala mahitsy izay mbola tiako asina resaka ihany ko averika eto andriamato préfet averika eto raha mato chef district amy boriboritany fahadimy ministre ny intérieur fa tsy nangataka ny tenako hoe sory ny président mifokotany anala mahitsy fa ianareo no nahita zay tsy mety nataony raha izay fa aza tenenina hoe intenako solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara atao miboriboritany fahadimy no nitaky an'izany hoe fanalana ny président tsy marina ny nitakiko fa nananako porofo de io filoha lefitra am'izao fotoana teo aloha teo mantsy rehefa nisoronareo le président mifokotany fa nahita ianareo tsy mety nataony anareo zay fa lay filoha lefitra tena nangatahako sy nitakiko ny fanalana azy vo mainka anomenareo promotion de nataonareo filoha ny fokotany nefa io ny tena rangory fototry ny afo amy kolikoly sy ny fangalana vola amy tsy aradrariny amy vahoaka nanala mahitsy de ataovy ihany fa mbola ireraiko zay mandra-piala ny namana io ataoko hoe namana satria mpiray tanàna mpiaramonina fa ny zavatra tsy mety resahana na avany ianao na namana ianao zay tsy te alala rehefa tsy mety amy vahoaka rehefa mpambotry vahoaka mpampahory vahoaka tsy maintsy resahanay na iza zay ny mahakasika ny resaka boriboritany fahadimy fa namana faniry be de be le zavatra anina mbola misy zavatra dino kely fa satria manana zavatra resahana any ny tenako ny am'izay le hoe fitaraina namaraina taondrariva veny anivo ny vahoaka izany ary eto koa anaovako kopatanina satria ny firaritsoa tolotra ho an'ny tompon'andraikitra ny vehivavy tim anisan'ny tompon'andraikitra ho izy dia ramatomonika mampahery azy ary ho avy moa hitsidika mangy anao ihany ny avy aty am'tiako Madagasikara fa tratry ny aretiny izy de mampahery azy mafimafy ihany ny aretina mahazo azy nefa dia mampahery azy sy ny mpitsabo ny fianakaviana rehetra tondram-bavaka izany namana izany torak'izany ko namana eny Tsaronenana zay tratra ny mamiada ny prostate mampahery atsika rehetrarehetra satria tsy irery anareo fa ezaka izahay fampitsidika any ny zao tolakandro zao de amangy anareo any izay ka dia mampahery ny hafa rehetra ihany koa mitovy manana olana mitovy am'izany namana eny boriboritany fahadimy zany satria raha ho avy ny fampidirana mpianatra dia miverina sady ray ny fanontaniana hoe aiza moa zany no ahitana volandray raha nampanantena ny filoha-pirenena fa gratuit tsy andoavam-bola tsy misy droit intsony ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana toy ny EPP ny CEG ary ny lycée tsy misy tsony zany hoe fitsinjovana vody andromerika fa ny androany ara tsy ampy ny anaovana sakafo sy ny fivezivezena ny ditongotra efa tsy resahana tsony ny vilany maitsomaitso efa nresahantsika tany amboloha ny fandaharana tsy tany amboloha tany am'voalohany ny fandraisako fitenenana de mampahery atsika rehetrarehetra ho iaho teo fa hiatrika fampidirana ny mpianatra indray isika any amin'ny fahadimy volana septambra amin'ny voalohandohan'ny volana septambra de mampahery anareo rehetra fa de tsy hita tsony zay ho ambara fa de hitodika moa zay any amin'ny tapany faraparany amin'ny fandaharana mahakasika ny antony hitakina lay atao hoe initiative na concertation nationale zany na la hoe fikaonandoam-pirenena le eritreritra fanindrina ny anatanterahana ary fitakina n'izay anatanterahana fikaonandoam-pirenena satria fifidianana no resahana tsy maninona mihitsy fa miainga avy ihany zany hoe fampandrosoana fifampitokisana amin'ny alalan'ny fifidianana zany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra eo amin'ny mpamatsy vola sy ny firenena malagasy eo ampiara-miombonatoka ny firenena malagasy sy ny sisa zay voakasiky zany na ao ny société civile mety fikambanana tsy voatery ho atoko politika zany rehetrarehetra zany ka ho avy am'izany tsika namana faniry fa aloha veriko any amin'ny tena tompony tena micro aloha ny fitenenana dia toy ihany ny
famakafakana sy ny fandarana zay ataontsika namana faniry ianao manko teo de be tefetra ny tenany hoe tsy filohan'ny malagasy tsony le filoam-pirenena fa lasa filohan'ny androm-panjakana rehetra dikan'izay zany manko de hoe tsy misy tsony le fisara-pahefana le séparation de pouvoir zany le fahefana mpanatanteraka exécutif le fahefana mpanao lalàna législatif ary le fahefana mpitsara judiciaire zany ny fahefana mpitsara tena mahasaripady ary anisany tena hoe hiorena ny fanjakana zay manko le misy an'le hoe azo lazaitsika le fahefana mampiseho an'le endriky le fanjakana régaliana zany ny lafo ny fahafahana fahaleovantena ara-bola fahaleovantena ara-pitsarana fahaleovantena ara-diplomatika fahaleovantena ara-tafika reo efatr'ireo zany de tsy azo sarahana mihitsiny ao anatin'izay resaka pouvoir régalien zay veriko tsara ny resaka fitantanam-bola ny resaka tafika ny resaka diplomasia ny resaka fitsarana de verenantsika ty adevitsy ty de pitefetra satria zay mihitsy le zavatra nyresahanao maly ary mbola nitoizanao hoe teo ho raisin'le filohan-tanana daholo ny zavatra rehetrarehetra ary rehefa hoe te ho raisiny an-tanana daholo ny zavatra rehetra satria miverina ny Louis XIV tamin'ny marsa 1655 ny resaka am'le l'état c'est moi de nidikan'izay mihitsy ny tiano na ny endriky ny fitokanana tokony mba ho ataon'ny sasany aza de tsy maintsy izy no mitantana azy manao ny fitokanana zay zany endrika tsotra kely zay fa ity fandokona ny lapan'ny fitsaranty ary ataontsika dridrangilo mihitsiny ny hoe azo ny fianakaviam-ben'ny fitsarana ekena ve zao ary azo ny mpiambina ny lalam-pandrenana ekena ve ny fandokona ny ty lapan'ny fitsaranty de mbola mamerina ny sary foantsika arak'izao andefasa mifaly azy zao ao ambadika ao de hoy tsika hoe aha satria efa nambaratsika fa ny loko orange dia manana am'izay fironana politika zay na ny appartenance io na ny influence politique satria nampiasainy ho an'ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 2024 mandraky ty ny androany de ahoana no azonao an'le indépendance judiciaire na ilay fahaleovantena mpitsarana raha ohatra raka ery am'zato metatra andeha ho any am'le fitsarana ianao nefa frappé am'le couleur orange ny masinao ny didy avoaka ao anefa dia au nom du peuple malagasy na hoe amin'ny anarany fa tsy au nom du TGV fa tsy au nom du TGV zay na au nom du IRMAR na IRD na IRCA any amin'ny commune moa zany tsisy ny sapa-pitsarana na andratsa-pitsarana fe nivon'ny district misy an'izay de avy atranjo any zao zavadrao de tonga de mampitsilaila mihitsiny satria lalam-pandrenana no miresaka an'izany mila manana amin'ny fahaleovantena ny fitsarana ka le fahaleovantena any amin'ny fandraisana didy any amin'ny fiainan'le asan'ny fitsarana mihitsy zay tsisy manohitonana amin'ny alalan'ny pression samihafa na teritery samihafa na amin'ny alalan'lay zavatra kely tsolotsolotra madinidinika ahafahana manova lay tena hoe fitsarana ho fialofany malemy marefo ikaroana ny marina hitatsika zao ikaroana ny fahamarinana ho fialofany malemy ho androm-pirenena io le androm-pirenena manahirana ko ty teny faranyty faniry manahirana resatsika io to ohatry ny hafahafa ohatra misy miansisika ao ohatra misy miansisika de atao zy ampidirana n'lay apahana anara n'lay mpitondra nohatra n'reo andry amin'inona moa eno androm-pirenena amin'inona zay indrindra manko le izy satria ny ampiso lelaka gravy gravy akazao manko le izy le izy ho azy fomba rehetra ahafahana mampiseho fa io ramose sy manodidina ny ramose ny lokon'ny ramose ny asan'ny ramose eny amin'ny takela-bato rehetrarehetra misy ny anaran'ny ramose any amin'le tsangam-bato any amin'le foto-dravitrasa any amin'le champion any amin'ny zavatra rehetrarehetra misy ny anaran'ny ramose mba ahafahana mametraka fa ramose mbola te hiveriny eo ka tonga hatrany amin'ny fiangonana misy anaran'ny ramose na de tsy tokony hidiran'ny ramose aza de atao daholo zany satria ramose
no mieritreritra fa fanjakana zay le zava-misy am'izao fotoana zao de eto zany tsika député fetra de mba miteny kely any manimpiafatra raha mbola misy tompoko zany SMM zany syndicat mpitsarety Madagasikara CSM ny CSM ino moa zany de zay daholo le izy ao anatin'le lalàna le filohan'ny CSM miaraka an'le ministra de ao le filohan'ny république efa chef suprême des armées koa izy zay ko be loatra le fahefana sy le andraikitra eo am-pelantanana de lasa mampizaozao le izy ary mahatonga le hoe tena efa eo amiko daholo ny rehetra ka inona moa ny olana ka tsy problème amiko na manao polo orange ary na manao kiraro orange ary any amin'ny faritra hita maso de miantso olona rehetra mitodiketa de orange makatsy de orange na izany fomba fitenenana zany fotsiny aza de efa misy message politique zany ho an'ny mpanatrika satria nitenen'le filohany zany tany Sainte Marie de eo zany tsika miantso an'le hoe mba eken'ny CSM ny SMM ve syndicat mpitsara eto Madagasikara ve lafinjavatra ohatran'izao lay syndicat miantso an'le indépendance judiciaire le syndicat mihevitra hoe tena hitondra fanadiovana ao anatin'le tontolon'ny fitsarana ka tena ametraka ho fitsarana ho azon'ny vahoaka antoka député fetra de nefa le izy reny sary samihafa ireny hatrany anatina lambahoany miloko loranjy trany paladi tena manahirana ndoa nefa ambarany ny article 40 misy 36 angamba sa 37 eo anatin'ny lalam-pandrinona miresaka an'le neutralité politique de l'administration de ao anatin'izay ny tafika fitsarana sy ny rehetrarehetra raha izay fa faharoa de ity ary apetratsika ty fanontaniany ity itsika de miantso ny synade ny syndicat ny administrateur civil azo ny synade atao ve ny mbola manaika amina lafinjavatra ohatran'izao ka misy mahazo tombony am'ireo olona ao anatina fanjakana manao hetsika samihafa zao tsika variana mihitsiny raha ohatra ka marina le information fa mbola miandry ny information fa eto Antananarivo renivohitra androany fa mbola tsy resahako aloha le izy ny fahafahana manao hetsika ho an'izay miaradia amin'ny fitondram-panjakana kanefa rehefa manao ny antokotiko Madagasikara hanao tatitra ny solombavambahoaka de tsy azo ny solombavambahoaka atao zany fa raha ny chef district sy ny préfet député fetra mandeha makany Soavinandrina mandeha makalaza anniversaire any Tomasina mandeha makany Antsirabe tsy azo atao zany rehetrarehetra zany makany Dego Mahajanga tsy azo atao zany mangataka lalana tsy mahazo ny tim teto Antananarivo tamy Magro mampahafantatra andray tsy ekendrareo fa hoe aleonareo mangataka lalana inona foana ary natao sady tsy mangataka tsy mampahafantatra fa mampiasa ny fahefany mahasolombavambahoaka andray tsy azo ataon'ny solombavambahoaka andray no miditra amina toerana zay efitranon'olona manokana sady efitrano mihidy ary tsy fihetsiketsihana hoe nde hanao fanotohinana ny fifamovozana sy ny filaminana de eo zany tsika teo zany le SMM député fetra grand corps daholo zany resahantsika zany olona nianatra zany daholo nianatra manaiky ve amin'ny fantokona fitsarana amin'ny lokon-doranjy iny ary hatrany milamba hoany amin'ny lokon-doranjy ny eo anivon'ny mpitsara rehefa miresaka hoe indépendance judiciaire ka ny indépendance tsy any amin'ny lafin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ihany fa mba tsy hananana influence fantatra fa nisy famomezana fiarakodia an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana fa izany de mbola miteraka amin'ilay hoe tsy fahamarina toeran'ilay fahaleovan-tena mpitsarana de averintsika makatia n'ilay AC administrateur civil le izy satria manko ny teny synady le hoe rehefa manara-dalàna fotsiny nareo de tsy mampanina fa reo administrateur civil reo eny tokoa nampianarana hitatana andraraha-panjakana ny administrateur civil ary manana andraikitra lehibe an'izany zany hoe raha ohatra ka ny fitondran-draha-panjakana mandeha makany anivon'ny districta samihafa eny de mazava tsara mihitsy fa misy ny chef district misy ny préfet de région misy ny préfet de police resaka préfet de région satria miverina tany aloha tany indray le saiko fa tsy le gouverneur na le chef de région
de misy lay atao anatin'le administration territoriale ny DAP ny DAT be de misy ara lay azo lazaina hoe cousin eo anivon'ny fonction publique fa misy le ty anivon'ny ministère ny atany mianatra raharam-panjakana reny député fety donc tsy reny zany ny everitsika hoe malagasy mpiasa-panjakana ambony na ampianarina tsy ahay an'izany fitantanana ny raharam-panjakana zany fa zao vokatry ny tery politika de tsy tafapetraka tsakany sandavana izy député fetra de eo zany ny resahantsika ihany misy namana mafinaritra be da benge ao anatin'izany ase zany ary misy namana mafinaritra mitatana an'izany sy nady zany satria hita foana mijoro amin'ny zavatra rehetrarehetra de mba manaitra ihany sika ohatry ny ahoana ny mangataka lalana ka tsy azo na lalana ary ohatry ny ahoana ny mampahafantatra mi-informer ka tsy azo na rariny eo anatrehan'izay fietsehana zay fa nio zany ininona ataon'ny atokotiky Madagasikara sy ny mpanohatra de tsy azo ny raro mihitsiny zany na angataka izy na ampahafantatra ary raha anao kobosoroka izy de ny dikan'izay satria nareo sady tsy nampahafantatra ny tsy nangataka dia tsy maintsy ho samborony nareo ka rehefa tsisy ny kobosoroka dikan'izay manjaka amin'izay le terrorisme d'État député fetra tsisy afaka maneho hevitra de tonga am'le tanjona tian'ny fanjakana ny aminy hoe eny ary nanginona ny vavan'ireo voafatotra ny tongotr'ireo tsy tafahetsika ny tanan'ireo lohan'ireo tsy tafahodana tsony ny vavan'ireo tsy afaka miteny ny sofon'ireo tsy mare mason'ireo tsy mahita de etry ny everin'ireo fa tratrana covid-19 tsika ka tsy afaka mare fofokanina sy mare tsirotsino zay zany le eritreritry le fanjakana io de l'État c'est moi am'izay de mety daholo zay atao fa tsy misy afa-tsy ny orange ihany manao zavatra de zay le nitenentsika ho maly teto mba hahafahanareo manao auto-satisfaction nareo mampifalifaly anareo satria nareo fa mieritritra fa aka fanjakana ambongadiny de tsy mampanina raha tsy ampy anareo mifandokona orange amin'ny lafiny rehetrarehetra tompoko de loko ny ranomasina sy ny lanitra orange de ho propriété privé anareo reo de ho raha vao tanteraka am'izay le teny nampona hoe ny ranomasina ny valam-pariako de avadio am'le endriny tianareo itiavany azy satria rehefa mandinika zao mantsika député fetra de tena hoy isika hoe de miverina any am'le teniny ankizy any amin'ny Facebook hoe mbola misy dika miveny fiainana satria zay mihitsy le izy lasa manana déception le vahoaka malagasy misy dépression etriny hoe mbola aleoko maty aleonay mamono tena efa tsy rariny zao de zay zavatra zay nefa le manipulation de masse tadiavy le fanjakana de izy am'izay rehefa avy eo no mody miazakazaka izy avy nampahantra de itiny ny ataony avaka am'izay le izy faly anao forum misy de jerevy le rediredin'le forum atao anatin'le izy présentation officielle andraso averiko tsara sous le patronage de son excellence monsieur André Rajoelina président de la République de Madagascar forum émergence Madagascar 5-7 octobre 2022 présentation ino tsara présentation officielle du plan émergence Madagascar stratégie décennale d'action et de réforme de l'État malagasy pour faire ino tsara am'izay pour faire Madagascar une nation forte, prospère et inclusive. Ino ty soratany retolo ty eto aloha zany tsika présentation officielle ino moa zany efa rediredzy tsy anantsika iny fa nation forte zany hoe rehefa avy nanodikodim-bola mpanjakana rehefa avy nanao corruption rehefa avy nanao scandale na piororo rehefa avy namotika ny Armady ny Jirama ny Sekrenina ny SMMC ny Croma ny FCE rehefa avy ihany koa nanao fifanarahana tsy mazava tany Egypta sy tany Dubai rehetra tany ny resaka mine ny resaka jonandranomasina ny resaka makasika andrina solika nanondrana tsokosoko karazana volamena sy fahamohanana irem-pirenena
ary rehefa avy nampahatra ny vahoaka nampiakatra ny vidim-piainana dia lorina nation fort tahony le fanjakana député vetra anky vare ahoana no ahafahanao manangana nation fort nefa zany rehetrarehetra zany ny adalàna bevata nataonao teto am'le fanjakana mbola tsy miteny litsika le am'le prospérity sy le inclusive asa inona ty nitenena satria ve miteny ny union européenne hoe concertation inclusive de lasako manao an'le resaka terminologie an-javatra hafahafa reto nge hoa de olona karazany hafahafa karazany hafahafa mihitsy reto olona reto de anao nation forte ianao de miverintsika satria l'état c'est moi tiana fanjakana orinao atanjaka nefa efa bako avy ny karana daholy io de ho resahako io amin'ny fotoana rehetra ananatsika ny lista sy le aiza daholy ny sehatrara stratégique lasa n'izy menakavy raha jiaby aloy tsy manao al izy nanarana zany fa raha jiaby aloy fa ho resahako zany miaraka amin'ny listra ty lasa ndray ihany tany ary ny akapareny izy orinasa iza lasa ndray ihany zao manana problème am'izao fotoana zao ny tontolon'ny banque sy ny resaka entreprise satria be loatra le saiky sans provision député fetra miodina mandeha ihany de lasa tsy mianara-dalàna tso ny fomba famatsim-bola eto Madagasikara de ity moa zany mbola anaovantsika avangoan'ny adevitra rehetrarehetra fa mba menatra le olona efa ho tapitra le mandahanareo efa heritaona sisa mois de septembre io de maka heritaona ndray zany tsika de tokony ametra-pialana le filompionena de présentation officielle an'le plan émergence drafitra le émergence zany nge fanandratany a Madagasikara de inona no mbola ho tenena aty vienao aty amin'ny fahaefatra taonanao vao anao présentation officielle ny drafitra amoanao an'le Madagasikara nefa tato le fasifalin'ny sary tato ny zavatra nataony de tena oetrany misy zavatra goavambe mihitsy etinety Madagasikara de na hirahiratra mihitsy ny makety tana masoandro hoe resaka inona io azafady fa mipoaka ny sarytsika moa resaka parc solaire bildina be sy ny sisy etsero tena tsy anao karazana trano tena mampiseho endrika goavambe mijoalajoala ity le initiative émergence Madagasikara ity nge no mivadika plan émergence Madagasikara ho drafitra hoentina manatanteraky aiza zao ty zao le ary ampafirin'ireo no mijoro ampafirin'ireo no mijoro namana faniry fitenena zay aloha tonga de meko député fetra am'izay le izy le izy zany tsika hoa manara tsara miara manonja zay fa ampahafantarina tsika fandehan'ny raharaha de matsiaro ny pasteur Andriamanjato azay fandehan'ny raharaha de ampahafantarina tsika tsara mihitsy le satria zao aneny nampanantenaina tam'le UM de aty amin'ny 4e année efa ho tapitra zany le faefatra taona am'le mandat iray dia anao forum mahony izy momba an'izany émergence Madagasikara de présentation officielle les plans re olona zany fitantanana amin'ny firenena zany nge tsy ka tsy épicerie na association na ONG na ny épicerie raha tsy atao ohatry na manafaniry nanao zay indrindra nanao DSRP raha tsiraka document stratégique ana réduction pauvreté de amatona ny rahana tany zany niaraka tamin'ny bailleur de io arany lalana rehefa niditra atao anatin'le ajustement structurel tsika satria rava ny ady mangatsika ny glasnost sy ny prestroika taty amin'ny Gorbatchev rava ny rindry ny Berlin tsisy tsony resaka socialisme sy ny sisa very le non aligné le tsy omban'ny ato tsy omban'ny aroa satria tsy teaka lalakevitra tamin'izany de niditra taminatina ajustement structurel satria ny verina tany amina mpamatsy volo Madagasikara de ny conditionné ny mpamatsy volo zao ary natao tia ny DSRP de tonga indray ny DCPE document cadre en politique économique zany angely izy député fitra mialohan'lay rehefa tonga am'le fanjakana zany nao de ty de ohatran'izay tamin'ny président Marc Ravalomanana ty le Madagascar action plan 1-2 iny le hita tanana le firenena iny de misy drafitra mihitsy atao reto olo reto efa tapitra amin'ny mandany zay izy vao mamolavola grave zany tsika zany
ohatra ny tena mahita tena vomanga mihitsy mifandraisany atsika na paiso satria efa mamielana amin'ny paiso zao zay aloha mbola tsy vokatra za manko a saika tena zavatra retolo reto zany a de tena manasa sanana vahoaka mihitsy zay mihitsy raha tsy courgette zany de concombre na resaka hoe inona le procamberus riny averiny an'le tsika vahoaka devetra andao ary teveriny fa biby fiompy mihitsy isika ty de ataony am'izay tiana anaovana azy mivily à gauche ry omby a de mivily à droite a de inony akoho ianao a koa mamborona de tsy pazana pombotsy fotsimbary a de izay le izy ka iverenako le teny teo namana faniriny am'le hoe misy mieritreritra ny ametraka monarchie eto ary eritreritra itoetra mandrak'izay eo amin'ny fitantanany io mandra-pahafatiny azafady a zafady a fa tsisy anaika an'izany eto a vous êtes malade vous êtes malade vous êtes complètement malade mila dokotera inona moa le dokotera saritsarina fomba fidena mila fanafody zay le izy iverenako le zavatra teo hoe zay zany le zavatra ataon'le filoam-pirenena izy namana faniry teo izy ny andraikitra ny rehetrarehetra izy tsy filohan'ny malagasy rehetra any fa filohan'ny androm-panjakana ihany koa ary idirany hatramin'ny zavatra madinika na nisy sauvetage na olona ndrandray tratra nitondra drano ny fanambarana fa ividy roplanina isika anao an'izao zaroa fa ny tena ndraiky ny tsy tanterahany teny anankiray mbola tena hoe ty tena tsy mampome itsony lay zavatra fa tena mahamenatra andriamatofoloha mahamenatra ary TGV lay hoe anangana nation forte moa sa inona fiteny azy teo prospère inclusive nena matanjaka manko zany efa taona latsaka kely tena aty aorina nandraisanao ny fahefana amin'ny mahafiloam-pirenena zay zany vao ambaranao fatabahoaka ary mbola misy oatra ny ady hevitra reo misy karazana oatra mbola dinidinika ony a inclusive anao fausse promesse aveo manko a ary tsy fay zay eo indrindra no hitidiana amin'ny vahoaka malagasy rehetra naiza misy atsika tena mandiniry vahoaka tsara ho amin'ny zavatra efa nampanantenany sy ny zavatra ny tanterahany izao fitondrana tarian'andriamatoa any radio le izao raiso atanana no avinao sy ny taranaka ao a fa ampy hitsarana sy ampy andiniana no mbola fahafahany zao mpitondra ankehitriny tarian'andriamatoa any radio sy ny ekipan'izao de tsy iza fa ny atoko TGV hoe mbola vitany ve no mitondra an'le firenena matanjaka ve le firenena am'izao tsika miteny izao de fa nomenay marika anareo maridrefy nampitaina teto ny nampitaina ho anareo mety tsy afaka de mihaino radio mety tsy de tena nandinika izany nareo tany amin'ny gazety ny amin'ny hoe aiza le laharany Madagasikara amin'ny resaka arikarena resaka famokarana amin'ny lafiny rehetra lafiny mahaolona resaka fampandrosoana fa miady any amin'ny farany a ny firenetsika no iza no lay mpitondra misy ankehitriny a izay nampitotongany na ny fiainan'ny malagasy amin'ny lafiny maro hatramin'ny nanonganan'ny fanjakana sy ny fitondrana tamin'ny ara-dalàna voafidim-bahoaka tamin'ny taona 2021 de io mbola toizany io zany rehetrarehetra zany ok zay le fandrendrehana saim-bahoaka le démagogie araky ny resahako tany ambolohan'ny fandraisako anjara tamin'izao miara-manonja eto amin'ny MBS izao misy ny olona ny manana ny maizy azy tsy ny resahana mihitsy fa ino ny irairaina satria efa propagande mialony fotoana akoatry ny lokona volomboasary ho iaho teo efa mahamenatra ny olona misalotra akanjo volomboasary rideau volomboasary bandeau volomboasary zany nge nisy an'izany dolo taloha na ny ankizy ara ampanaovina ohatra hoe felo oranjy mahafatifaty mihitsy ny zazakely fa ialany ray aman-dreny zany satria fa nilotonareo lay loko fa nampiasanareo tamin'ny tsy tokony ampiasana azy lay loko zay nikitiany tananareo nasinareo loko volomboasary na nyresahana fotsiny a potika le firenena potika le fiarahamonina potika ny toe-karena ka izay ny itiky iverenana tam'le teo hoe ano any misy olona any ny olona no mahita hoe manana olona manana maizy azy zao firenena malagasy zao fa tsy nomena sehatra fa ny tsy mahay nininina nepotisme ny nampanjakana teto dia hitako tao amin'ilay misy fikambanan'izay a vao tamin'iny faraparany volana na tenatena ny volana jolay iny a nisy ny fifatenana izay navoaka n'ilay fikambanana hoe African Shapers makasika ny vehivavy zato mendrika taty Afrika manodidina ny resaka aviation zany
manodidina aviation mety ho fitantanana aéroport, mety ho resaka fandrindrana ny resaka fivezivezen'ny fiaramanidina io, mety ho zay araky ny teriko hoe rehefa manodidina ny resaka fitaterana anabakabaka na entana na olona rehetrarehetra tafiditra ao daholo zany. Manana anankiray malagasy isika, hitako izay izy. Mialatsiny fa hodotononiko ny anarany raha matozo hoe raha Johnson izay raha tsy diso ialako tsiny raha ohatra ka diso le anarana, tsy mba noresahana. Mahagaga ny tsy resahana ny zavatra toy izany satria zato iaho teo manerana ny Afrika, reharehan'ny malagasy zany. Tale arabarotra sy marketing tao amin'ny ao amin'ny Ravinala airport zany vehivavy malagasy zany, fa tsy mba nasiana resaka. Fa inona no resahana? Ilay tompon-dakan'ny indostria. Lay hita fa zatra namboamboarina, ny fitahana no nudi. Niny nolazainareo de mifitahanareo no nudi. Tsy nalala ny tena zava-misy izy. Ny orinasa teto nge herintaona stapany zay lasa herintaona stapany lasy zay orinasa roa nge ny tonga nampiasa vola teto e. Zany ary karana tonga eto toerana ihany. Ny tena tompony zany. De tampotampoka teo de lasa 700. Ny fiompiana-koan'olona ry. Ary andrefana ry. Ny zavatra kely tsy misy fotony ary, tsy nisy ifandraisany tamin'izay antso nataony. Aiza marina moa le antso ny antsonandreo le mpandraraha frantsay. Namana faniry. Nandanina sy nanaovana nandanina vola, atao crevette, ny fruits de mer, ny caviar, marina. Délégation amin'izany efa aéroplanina. Nitondra inona ndre matofilo? Inona ny retombeny, inona ny akon'izany zavatra-drany? Tsy misy. Hatramitsika miteny zao tsy misy. Nisy ny antso nataonao. Iza ny olona hiditra aty amin'ity firenena lafo indrindra ny resaka herinaratra. Tsy sasatry ny tapaka, tambavy fisotro. De mampahery anareo any amin'ny faritry Fenorivo iny tokoa saika adino. Fa de miaina fahatapahan-jiro nareo ary manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ray ora ka hatramin'ny 4 ora maraina, kopakopa tanana ary mampahery anareo any amin'iny votovorona mahitsy rehetra fa zany mahazo andrareo indroa intelo isan-kerinandro ary zao ny tena gravy. Inona hono ny antony mahatonga an'izay le fahatapahana? Araky ny teniko teo misy fifandraisana any amin'ireo le mety hoe mpampiasa vola, mety sao de mba tonga aty amintsika. Ko raha tsy adala izy. Fatany fanaonareo, fatany fomban'izany TGV izany, fantatra ny tsy fahazakanareo fofombola ozy namana faniry, fantatra ny lainga sy ny fitaka nataonareo, fantatra ny fampiororona nataonareo, efa mivadika terrorisme d'État. Zay ny resaka taona resahanay tato ato anatin'ity miara-manonjy ity. Iza no avy aty? De zay le tena hoe ny olona na tsy manana eritreritra tsony aza. Misy tsy nanana an'izany eritreritra sain-draty zany akory hoe ndeha hangalatra, ndeha hamitaka, ndeha hisoloky, ndeha hanafika. Fa nampiroborobo izany. Ny fomba ny tantana an'izao mpitondra ankehitriny misy izao ny firenena ary nampitotonga na ny fiariana, ny hampiakatra ny vidim-piainana nefa tsy naharaka izany ny karama raisina de lasa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Resaka jirama ihany. Tsy nisy fijerena lavitra mihoatra n'le lohan'orona teto ny hitany. Lokoloko orange kely tetsy. De lokolokoana fa raha mifaniriny araky ny teny eritreritry faniry teo de hoe reo ngamba mieritreritra ny mety andoko orange ny ranomasina koa sy ny abakabaka ary ny lanitra. Ary raha sitrapony de zay mihitsy. Tena zay mihitsy dia. Efa tsy afaky anareo tena efa misy crise eto. Na gaga moa misy crise eto. Nanandrana ohatra mbola nanao pompier ihany lay solombavam-bahoaka ny resahako tany am-boalohany eo mantsy izy misy mitena iza tsy nihoatry ny telo teo. Tsy te hanao an'le roa fa tsy manana mba mody ataoko telo mba ialako amin'le tanana telo raha nisy misy solombavam-bahoaka tao de misy ohatra filoam-pikambanana teny anosy be zay de misy tsy haiko tsony mpisoleraka de iny koa moa le talehan'ny kabinetra hoe tsy misy crise eto. Inona ny atao hoe crise aminareo? Ny crise misy maro. Mety misy crise de confiance, mety tsy mahatoky tena tsony lay vahoaka, na hoe ahoana no avy ny taranany, ahoana ny hoaviny, tsy misy mifampitokisana eo mpitondra sy ny vahoaka, mety misy ny crise ara-tsosialy, ara-toekarena, crise mpifidianana. Ny androm-panjakana. Ny androm-panjakana satria institutionnel. mety tsy nampisy crise angambany de satria zao. Fa tokony ho crise izy, araky ny teniko teo mpanjaka lay mpitondra. Fa natao fitondrany Didia Amin Dada Tanogandara tany amin'ny taona 20 sy Jean Bedel Bokassa. Centrafrique zany. Centrafrika. Nanao ampérora.
ampero ohatraohatra zay le izy satria misy zany le medaly maromaro de ty de nahita izy nanandra-tena ho amperora dia nahita hoe nahita an'le sovietika tam'izany moa mbola URSS nahita an'ireny le any amin'ny faritra hafa indrindra moa tany am'le fitondrana le jadony ireny dia miraraka mavesatra mihitsy reny le maroboninahitra anaovy ohatr'ireo koa ozy izy ry zalahy sanatria ohatraohatra zay ny zava-misy eto amin'ity fireneny ty am'izao fotoan'izao misy mieritreritra ny tena no amperora kely eto ary ijanona amin'izany fitondrana zany mandra-pahafatiny azafady eto kosa tsisy anaika an'izay ampitady eto zay vao tena reo tonga am'le teny hoe raha korotana ny tadiavinareo ialao zay aza miditra am'izay raha tsy korotana ny tadiavinareo eto amin'ity fireneny ty aloha tsy miditra am'izay resaky zay azavadika anay ny zavatra ny teneniko fa ny tena izay ndre mandeha de somary navadika ny mpanao gazety fa tsy nampaninina satria tsy mitady korotana izay tsy anongana izay fa fifidianana madio no tadiavinay iverina am'izay rehefa ve resaka concertation nationale fa fifidianana fotsiny madio tsisy osika zay kely indrindra sarotra ny mandainga ny teny teto hoe tsy nisy zavatra tsy nety mihitsy fa tena 100 isan-jato tena nangararany fi zany mety tsy nisy zany fa farafaratsy mba raha isan-jato ny zavatra tsy mety na oatra fainga oatra ray ve tsy maninona fa ity kosa raha ny 50 isan-jato no tsy ara-dana tsisy anaiky an'izany eto de milaza aminareo izahay fa tsisy anaiky an'izany ary tsy izahay aty amin'ny fanoerana fa ny vahoaka malagasy mihitsy am'izay fotoan'izay no tsy anaiky ary hovidinareo lafo zay am'izay fotoan'izay dia zay ny mahakasika an'iny de le jiramasaka io resahako teo nanao hoe tsy nisy ho azany le orinasa fa ilay vehivavy malagasy manana ny maizy azy ny afrikanina sy le fikambanana ny mahita hoe izao ane ty misy malagasy anankiray nge ny fidinay anisany tena mendrika ao amin'ny toerana sy ny asa endreketany zay misy azy ao anivon'ny aviation fa mba inona nataon'le fitondram-panjakana ilailainga ny fitahana ny onuidi ho iaho teo tena lazaina fa champion en industrialisation de nomena vaovao bombona sy foplatany le onuidi de hoe sansety tsy misy an'izany eto raha nisy nitsangana teto telo le mpanao mofomofo le hamburgera sy akoho endasiny reny dia toerana fandraisam-bahiny zay no ny ariary misy eto de le mpanao akoho iny le piopy akoho iny le initiative an'le olona tsy misy idiran'lay filoam-pirenena iny nakely varavety industrie ary tsy industrie koa reny aloha raha fijeriko azy satria raha tsy manao transformation le olona tsy manao fanodinana ny sasany inona ny industrie io fa inona aloha dikan'le industrialisation na mana faniry sy mpiaino ajaina mba azavao am'reto olona reto hoe inona le atao industrialisation de inona le atao hoe championy fa tsy azonay tena ohatrany tsy azonay le teny frantsay raha ny fandraisanareo azy de mahagaga koa ohatrany nangina le olona niteneniko anankitelo teo reny moa ny tena manam-pahaizana sy mahainy zavatra reto na politika nininona eto amin'ity fireneny ity ataoko atao hoe 10 andrery zareo aizy ianareo le mpanao pompier rehetra reny to tsisy miteny raha mafy be ndao ifanatrika hiady hevitra tena mafinareo tena misy fampandrona te andao hiady hevitra andao ifanatrika fa hoentinay miprofonay aty fa mitsoky ianareo araky nytenenina namfaniry teo hoe efa manokatra varavarana n'izay ivoahanareo mba hivoaka amin'ny grande porte ozy fa efa tsisy grande porte atsony zao fa mety efa fenêtre zao ary rehefa tsisy fenêtre de ary amin'ny lavakombarika jerevy ihany le izy fa ohatrany sarisary teny zany ataon'izay vazivazy zary tenany fa tena efa sahirana le vahoaka tsy miaiky ianareo tsy mahay maka lesona manokatra varavarana izay idiratsika am'izay le hoe miomana ametraka fitondrana ho an'izay mpitondra laniny vahoaka eo am' 724 mba ho mary toerany zany fitondrana zany na iza ho tafapetraka eo de mba fitondrana mary toerana tena ny fanaraka amin'ny tena etetam-bahoaka sy ny safidy-bahoaka ary le vahoaka koa anatin'izay tanina mba andinika satria tsapa fa voafitaka ny vahoaka tatanatin'ny taona vitivity zao mahakasika ny hoe sodokany na mirapiratra dia mijabaka tsy fanomezantsiny nefa zany fa maizy mifidy amin'ny manaraka de zay indrindra mahatonga anay hoe miteny aho hoe inona moa zany ny zavatra antony hitakinay an'zany fikaonandom-pireneny zany tsy mitady ny toerananareo izahay matokisy ianareo fa aza zay ny voizina lava eto aza rendrika am'izany le saim-bahoaka tsara le demagogie
fa matoy izay mitaky an'izay hoy aho amaro toerana ny mpitondra zay ho avy eo tena mba ahafahantsika mizotra makany amin'ny fampanotrona mba tena apetraky ny vahoaka mitena hoe izany tena manana vinam-piaramonina izany efa nanana traikefa izany nefa nampiseho fahaiza-manao manao hoana ny malagasy maro anisa fa tsy kitrano an-tranona mpianakavy ty fitantarana ny raharam-pirenena ity hatreny amin'ny fokotany zany raha za manaiky koa makasika ny fokotany io ry vahoaka efa misy décret misy didim-panjakana koa makasika an'izay za manaiky itsony atsoy izahay raha vao misy fa ho avy ifanotronytsika iary hitako hoe ataovy tanterao ny fifidianana filohan'ny fokotany raha vao mandre nareo misy ka hoe fanoloana président pokotany fotoana nararotatsika zay hitakina satria efa nisy ny décret nivoaka tam'raika ambin'ny folo sy roa arivo de mbola nisy anankiray hafa koa marina somary nisy ohatran'ny fandipara kely zany ny décret zany fa nitakina fotsiny dia tanterao tsy mila tsony andreo président fokotany ny teneniko toany raisoro anala mahitsy akadramamy maro be nansana rehetrarehetra 192 fokotany atomboy amina tananarivo reny vohitra de hitarina makany amin'ny commune manodidina sy any amin'ny faritra rehetrany fa zay nitondra fahampandrosoana aza manaiky itsondry vahoaka tsy mitarika voaka ikomy zay fa ny zony sy ny andraiky no tsara ampahafantarina ny vahoaka hoe aza manaiky itsondry rebrebeny reto mpitondra ireto isika fa raha tafiditra ao anatin'ny fanovana ifotony fanavozany ifotin'ny lisy-pifidianana isika lisitry ny mpifidy tafiditra ao anatin'izay ho taktikitsika ao anatin'izay ny fifidianana ny filoha pokotany dia eo hoe zay nge tsy isy hitary korotana eto hoe sahoana namana faniry fa ny loza efa feno ny fepetra am'ty tany ty le Madagasikara terrorisme de tany resahana teo fa ny resaka hoe jadona efa feno ny fepetra hafahana am'teny manambara fa jadona ny misy eto am'ty fireneny ity dia mba tsy aratsy kokoa ny fiaina malagasy dia ndao aroso fa tsy lasa tsony ty zavatra ty hoe nisy ny zavatra ndraiky hoe tsy tiana ho lasany amin'ny fahaverezana zay sisa teny anankiray le firenena zany mbola misy ny zavatra miratsy ro zao na efa ratsy ary zao namana faniry ty zay le hitakina fikaonando-pirenena tsy tena isina korotana eto aorianany fifidianana zay le hitakina amin'ny fomba entitra fomba tsotra fa hoe entitra alefaso ny fikaonando-pirenena de mbo fifidianana madio re mbo fifidianana ndraisany rehetra anjara mbo fifidianana tsy misy osoka tsy de isy fanoerana fa tena hoe afaka mandray anjarany rehetra mafeny fepetra zany rehetra ny inona fikaonando-pirenena mety nyresaka ny filoha-pirenena nisy fotoana izy nge nyresaka namana faniry hoe izay moa le tatetra mahita folona ao mahita vahoaka vao mahita mitangorongorona tsy aritra mihitsy fa zao ndray meko antindra anareo ho avela ifidy anareo fa ngaty izy ty tenitenenina fatana oatra zany andre matofoloha zany rehetra zany mila mikitika texte code électoral fijery izahay mihina fa efa nijery ny député mamy kopakopa tanana ho anareo sy député alain ny am'izay le hoe isoran'ireo namandreo miaraka am'ireo mpandray anjara marobe ao anatin'izany initiative concertation nationale izay ny panorama ao anatiny RMDM be deabe nareo aneo mety misy tsy voatonona de hoe homanitsika ny teboka rehetra ny avian'ny korotana ny avian'ny osoka tamin'ny fikarakarana fifidianana teto Madagasikara indrindra nanomboka tamin'ny taona 2024 tsy maninona na nytany aloko ara mety nisy ny lesoko iaho lesoka tokony natao arenina fa tsy hoentana sanatry andrendrehana saim-bahoaka toy ren'le hoe ka nanao an'izao koa range président Ravalomanana fa tsy ianareo ve aloha no nilaza fa nao fanovana manaiky izay olombelona président Ravalomanana sy mpitondra tiako Madagasikara tamin'izany fotoana olombelona mety solafaka mety nisy ny lesoko atao anatin'ny fitantanana mety ho iaho teniteny anareo fa misy an'ilay vola ray alina tsy amataony ny ohatr'izao ty tena rofina eran'ny palais des sports raha tsy atonona eran'ny fiangonana Jesosy mamonjy reny raha tsy atonona raha ny lesoka atao atsoratra nataony reto mpitondra reto namana faniry dia io hoe le vola ray alina ary nasina n'lay hoe amboariny lalana marina ekena eritreretinareo nisy tsy nety reny oke ary mitondra vahoaka nareo teny an-dalana teny amin'ny 13 mai namonono le nareo tamin'ireny fotoana reny nandroba fananam-bahoaka ianareo tamin'ireny ianareo ny teo fa tsy zay teny amin'ny 13 mai teny akoron-drano tany be oririka
dolanareo fanao ny robainareo nisy mpitarika ianareo any mbola velolany dolo mipitarika am'zany olonareo TGV zany zao nefa zao ny zavatra teneniko namana faniry raha nisy tsy nety nataon'ny filora valomana araky ny teniko teo nisy apany tokony hoe niantso fanovana ianareo zay zany ny teny filamatra ny tondran'le olona azy fitaka am'tiako tenenina zay ny fitaka sy natao ameson natao pilokakana natao inona ny fiteny ndreny aranjona tsy aranjony fa anjonony anaratona vahoaka nanaraka le vahoaka satria mitady fiainana tsaratsara kokoa tsy maninona zony zany fa inona nazo anareo ry vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao aiza le fanovana netreretina sy le tsikera natao fanaratsiana natao ny filora valomanana natao an'ny filora joanary mampianina fa tsara lavitra noho ny fiainana am'izao iainantsika am'izao fotoana zao ny fiainana raha mbola zany fitondrana raha valomanana marika izany tsara lavitra niza hiteny eto fa jadona ny tam'zany zao amitsika fotoana hitenenantsika izao terrorisme d'etat fa mpiororona taona mpitondra mieritreritra ny tena no amperora mpitondra mieritreritra ny tena no mpanjaka kely hitsakitsahana ny lalam-panorenana tsy ny andininy fa 7 ny tena fa tsy misy izany tsy fisara-pahefana fa resaka neutralité de l'administration ny mpitandro filaminana sy ny sisa sy ny fitsarana resaky zany tsy misy afa-tsy resaky zany eto amin'ity firenen'ity ka dia todika aminareo vahoaka mba tonga saina am'izay sahi mijoro sahi miteny ny zavatra tsy mety sahi mitaky ny zonareo fa ampahafantarina ianareo ny andraikitrareo rehefa tsy ampianatra ireo mpitondra ireo izy ary moa tsy mahalala itsony na ny andraiky ny ara-tsy fantany itsony ny zon'ny vahoaka moa fa nitsakitsahany ny lalam-panorena sy ny lalàna faran'izay kely efa nidinganiny efa nitombenany de le mpanohatra ny lazainy fa mamboly korotana de mba tany sao aminay hoe taiza le fambolena korotana zay mba milaza hoe anankiray ianareo reo milaza fa mamboly korotana tsika ary faniry fa tsy ianareo ve namboly korotana am'ireny fanakanana anay sy ny président ravalomanana eny amin'ny lalam-pireneny reny na eny an-tsena ny vaza tsy sakananareo ny karana tsy sakananareo ny sinoa tsy sanatria manana fankalana ny vahiny fa ilayntsika ireny mampiasa ny volany eto fa mila manaraka ny fitsipika koa oka tsy anjakazaka eto fa ny mpitondra kehitriny no mamevahana anareo fantatra izany indrindra ny karana aloha ny tena anisan'ny tao anatiny fa tsy ratsy dolo kosa le karana zay koa vahako mieritreretako koa ianareo reo fa tsy eo mandrak'izay olona mamevahana sy mame tombony anareo tadio tsara raha mitenynareo hoe génération telo amanefatra nefa teto de amboary ary le toetsaina azy hitsakitsahana le gasy aza ratsiana aza atao tsinitsinina fa mahita aminay nareo de milaza zay so de verinareo fa hoe araka mbola veriko ny tenin'ny fanidre hoe hafa le tiako madagasikara nanaiky tangenam-bozina taloha tsy andevitra lava aminareo ety izay tsy anakorotana izay raha anao fikanao andepirenena ho iaho teo mitaky an'izay ny amary toerana nylay mpitondra zay amin'ny 4 zay ny tanjonay tsy anongana anareo izay aloha milaza an'zay zay niongana ho azy kosa nareo zay ndray tsisy idiranay raha onga mivahoaka nareo na miongana ho azy na tsy fantatra no ny antony mafa ze mety ahatongavan'zany zay ianareo zay ka dia zay faniri ny mahakasika niny resaka teo raha efa mandeha ny fotoana miagravy ty raharaha tya miatenina mahantra le vahoaka tsy makalesina le fitondrana fa mbola manohy ny fampanantenana pokaty atompondahaka ny fampanantenana okzay andre matofoloa nareo sisandrasany ny am resaka hoe fandraisana anjara am'zany fikonan-do-pireneny zany ny lehibe natoko na ireo niaraka taminareo tamin'ny 7 ary dia efa miaika fa tena tsy azo idivirana izany fikonan-do-pireneny zany ka dia mba tsy hotara loatra ho iaho teo ihany amafisiko ihany ndaorea efampiresaka hoit eo zay mety hotoyany fa manodidina ny resaka fifidianana amin'ny akapobeny fikarakarana fifidianana zay no anisan'ny teny takinay izany mba ho maro toerana zay mpitondra tafapetraka eo amin'ny 4 zay namana faniry alohan'ny tena marana atsika azy tsika manko député fetra de za rehefa mahazatra atsika miresaka ny sehatreresampirenena fa am'izao tsika miteny zao manko mandeha ny fifidianana ny Angola
de fividianana filoham-pirenena zay 410 tapitrisa no vahoaka mifidy any Angola zany tanànany Eduardo Santos zany MP lasiny tana tena mouvement parti politique amina libération any Angola zay le MPLA tamin'izy mbola tanànany arena kibony tany sy ny pétrole zany de le zanako Dos Santos zanany vavy moa tena tompony be mihitsiny de fito ny candidat inona nitatsika amin'ny sary tsy fantako na azory ny sary ny faly iny fa faly koa moa zany de tena isorana mihitsy satria tena naingana be teny mihitsy tena isorana mihitsy le réaction fa tena naingana be mihitsy faly raha ikarika eo fa le élection présidentielle zany mandeha androany 14 millions zany lay inscrit ao anatin'ny liste électorale fa mbola ady hevitra be mihitsy any Angola am'izao fotoana zao satria efa niposena nakany an'le concertation le fitondrana tsy nentina andeha de mbola nanao an'le didoany ihany de betsaka zany le fiahiahina n'le fifidianana any Angola am'izao fotoana zao ary ny eo anivon'ny fanoherana zany de tena mametraka an'izay mihitsy be ny zavatra tsy marina ohatra n'le zavatra nitranga any Kenya io Raila Odinga zany lay tena victime ny élection foana hatramin'izay nitory eny anivon'ny Cour suprême dia tsy manamarina mihitsy eo anatrehan'le zava-misy de androany zany mandeha le fifidianana ny Angola io manova rivotra manko le raharaha ary efa fatapatatra daholo izy raha mivavao samihafa ny amin'ny hoe ireto lay montage na listre ireto lay le tsy indépendance n'le mpikarakara n'le fifidianana zany hoe tsy hanana ny fahaleovan-tena ireto le endriky le osika efa mandeha any ambadika any le fiahiahina hatramin'izay nataon'ny mpanohatra zany dia efa manomboka mitombony izy am'izao fotoana zao hitantsika moa ny any Angola zany député fetra fa mbola manaraka an'le vaovaotsika fa ataontsika an'izay hoe farana antsika mifandarina de everitsika fa amin'ny fotoana indray ivahinianantsika eto ivaniananao de tondrahadevitra hafa indray tsika fa mino indray tsika zany efa mba mety hoe misy adevitra somary itony ve sa mbola hiakatra fa raha fahitana azy aloha zany de hoe mampiakatra ny adevitra ambony foana le ambony tiako tenenina zany am'le fikoropan'le fifidianana fa mampidina ambany am'le fitantanana n'le firenena sy le toetsaina ara-politika satria zay mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao le culture en langue de le endriky le répression le fabrication de marque le fanjakana am'izao fotoana zao zay mihitsy le izy nation forte ozy izy izay nge le nitenenny zay le nitenenny antoko-kitana ny CRN hoe ndao aloha anao concertation ndao anao resaka refondation satria mbola tsisy nation eto fa pays de ity zany efa miazaka le nation ara-tsaina akoriny izy zao raha antaniny reto hoe inona ny tantara amin'ny foko 7-20 ainao ve ny atao hoe Anjoaty ainao ve ny atao hoe Atanosomboangy tsy hain'izao zany ainao ve ny atao hoe Apanabaka Antesaka tsisy nininainy zany ny vohatra 12 zao tsisy hainy raha ny tantara Marivatana zao ny antanina aminy de ozy izy hoe fa iza moa ny vohatra Marivatana fina moa zany Marivatana zany raha mbola masoandro vadin'Andrenapolo mena ny dadan'ny Radama mamany Radama Rabody Rafotsy ny Ambodijoky raha miangaly raha antana tsisy nininainy nefa izy miresaka nation hafahafa nge hoe reto mpitondra za tsy mbola nahita mpitondra za te tsy mampimetsy olona izy député fetra masorena tena mamekizy za manko mitsika fa ny any ambadiko le tsika zany tsy maintsy sokafaka any le 32 ans ako aloha na de efa nisy banga ary ny sasany 31 ena hoaly izy fa zao mba elany le zavatra kely many satria le firenena mihitsy tsy niavon'le olona zany tena tsy mieritreritra mihitsy milainga za Madagasikara zany fa tsy par accident na tonga atsika tito hoe na izy eto ara tsy tsapany hoe manja le Madagasikara tsara le vahoaka malagasy fa de tavy nomeny olona rehetrarehetra ty le malagasy le tanindrazana ny sasany ampanjakana hitrandraka zay tsy hitrandraka amodika zay tsy amodika eto
de miresaka nation forte izy. Nation forte zany resaka unité zany, solidarité zany, resaka fampiarana lalàna zany, justement fanarana lalam-panorenana zany, discipline zay fa tsy hoe bokina be akory le anina fa fampiarana lalàna ao anatin'izany. Le mono a leritreretiny any am'le resaka hoe pouvoir simony zay de mieritreritra izy fa fahefany reo a mety daholo fa amin'ny manaraka zany fakafakaitsika fa metsika devoir reo alohan'ny amarana anazy de pitefetra mbola manakambara ianao. Ka ny zavatra hita ary vahoaka ary mila tonga saina mihitsy isika vahoaka malagasy ny am'izay hoe eo ny tsy fahalalantsika, tsy fahampiny ny fahalalana, tsy fahampiny ny fivezivezeny ny vaovao sy ny fahafantarantsika ny zavatra tena misy a, fanampian'ireo olon'ireo le fanabadona sy mifandrendrehana ny saim-bahoaka izay de io isika fa voavitaka isika mianakavy satria ny safidy tsy manome tsiny ho iato eo fa milaza hoe taizany angano zao tena fahasairanana tsy hitatsony zay fomba hikalifiena zao dia nanomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo tady fa tany tsy nisy ady toy ny Angola tsika tsy tany nisy ady ohatran'ny Mozambika ekena misy cyclone kely teto tsy misy dikany reny oharina tamin'ny fahavoazana nahazo an'izany hoe natera vokatra nateraky ny ady tany amina firenena maro karaha zay cyclone teto amintsika zany fa nanomboka 7 sy 4 arivo ny tena nampitotongana ny zavatra rehetra teto tsy ny ara-toekarena ihany fa ny toe-tsaina de nipetraka ny fitaka, mipetraka ny osoka, mipetraka ny fampanantenana pokaty a dia manilika andraikitra de ny badona tanteraka ny malagasy a satria misy mieritreritra eto, misy olona mieritreritra fa hitondra mandrakizay mandra-pahafatiny a dia amin'ny alalan'ny herim-pamoretana sy amin'ny alalan'ny jadona zay efa nilazaiko teo sy nambarako teo fa feno ny fepetra ahafahana manambara fa jadona ny misy eto amin'ity fireneny ity a de ampiarina n'le terrorisme d'État na fampiororona miainga avy any amin'ny fanjakana sy ampiarina ny mpitondra fanjakana amin'ny vahoaka malagasy sy am'izay tsy mitovy hevitra aminy dia farany isika amin'ny laharana amin'ny lafiny rehetrarehetra eto ambonin'ny tany fa na tamin'ny andron'ny Amin Dada, Idi Amin io Uganda araky ny teniko teo tamin'ny andro Jean Bedel Bokassa tany Centrafrika tsy ohatr' zao ny fiainana zany hoe tsy teto Madagasikara intsony tsy nahitana tsy mbola nahitana zavatra toy zao fa raha manerana ny Afrika de ho rekory isika raha tsy mijoro ny vahoaka mifo isika mandray andraikitra fataritsika ny zotsika fa nefa koa fataritsika ny andraikitritsika fa adiditsika eo anatrehan'ny fireneny zany eo anatrehan'ny taranaka tsy avela anjakazaka eto zao tsy fahamarinana izao dia takio inona moa fikoanantom-pirenena fa lalana anankiray andehanantsika makany am'izany fahamarina toeran'ny mpitondra zay hitondra manaraka eo izany rehetrarehetrany ka dia ao anatin'izay no ametrahako indray ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafatafa amin'sika rehetra manaraka zay isaorana tsy mahafoy ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izay misy foana za mieritreritra ianareo zany fandarana zany tsy tapaky zany fa eto izahay mifandimby eto saorany namana faniry saorany namana rina zokomota ny ao amin'ny teknisianina rehetra ambadika eo solo mba mamboaka tiako Madagasikara rehetra zay mandray anjara manome aina sy mifampizara aminareo ny vaovao ary eny koa fa misy tsindrim-paingo tsy indraindray misy fantsy omentsika satria anatsara zavatra ny tantsika fa tsy anakorotana sanatria araky reto olona lambala sy lany laingy reto izay manaratsy fotsiny no ataony nefa ny akamarony zato isan-jato mihitsy zava-marina no entinay fampisaranay aminareo ka dia veloma mandra-piresaka mandra-pitafandray tompoko lasy tompoko vavy makasitraka amin'ny fanarahana hatrany ny fandarana eny ary de mampisaina zay tenin'ny député fetra izay mba tsy ho toy ny jadona any amin'ny fireneka afaka izy 3 pole position ho tahaka ny tany Liberia tamin'ny andron'ny Samuel Doe, Charles Taylor, Ibrit Johnson ny isy eto Madagasikara ka ifanenjika sy ifamono tahaka ny taona 770 tany rehefa tena hoe nanomokondony jadona nitondrana amin'ny firenena ry Samuel Doe engany mba tsisy ohatran'izany fa tena mba mpitondra akalesona tsara misy eto Madagasikara député fetra dia mba hiaino ary hiditra amin'ny lalana zany concertation nationale zany misy mantany ireo vina ny concertation nationale ho avy izy io tsy ho elatsony izy député membre Bendrina efa nambalany tamintsika teto tamin'ny zoma lasa teo izay fandaran'izay dia tsy ho ela ny sin'izay zany ho an'ny
fandaminana fa izy sy ny député Alain Ratsibazafy moa de mbola mikarakara miaraka andreo namana maro be satria manana zay solotena izay tsika zay ara mifandarantsika fa de mandrapitafa mandrapiresaka indray ho amin'ny manaraka indray dia adevitra hafa indray no entintsika rapitso fa dia anaraka ny vaovao samy hafintsika satria misy vaovao andrasana koa amin'ity androany ity atsika ampianrehetra manerana ny zao tontolo zao na anivelany eto ampitan-dranomasina azadinoina hisy ny fihetsehana zay ataon'ny diaspora malagasy androany mandrona amin'ny masovony frantsay de hitantsika eo ny fivoarany zany vaovao zany misaotra tompo lamaka sitraka tompo vavy